Manolotra ny araba ho antsika tompolasy tompovavy tafaradalana indray anio talata fa 12 volana Oktobra 2024 amin'ity fandarina mamitsika ity dia Miara Manonja miainga avy aty amin'ny radio sy ny fahitalavitra MBS ary ny radio Mada mandray izany mivantana ho antsika eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina ho antsika ihany koa izay mandefa ny hafatra sy ireo lafim-baovao samihafa hoentina ao anatin'izao fandarina izao dia akasitrahana sy anaovana ny araba feno izay tolorana zany ny vaovao raha ny zava-misy nandritry ny 420 ora aloha zany dia mbola misongadina zany ny tsy fandriam-pahalemana fa eo ihany koa izay mampiazakazaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny hitranga amin'ity faran'ny herinandro ity fatatsika ho tanterahana amin'ny zoma izao ny raharaha-pitsarana mahakasika ireo mpanolotsaina ny tanàna miisa 10 mian-dahany ho any izay nangatahana teo anivo ny fiadina ny tanàn'Antananarivo ho esorina ao anatin'izany asa manandraikitra maha-olom-boafidy azy ireo izany fa amin'ny faran'ny herinandro ihany koa amin'ny asabotsy izao no ho tanterahana ny fifidianana ho lavitry ny mpanao gazety izay eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Mijoro ny cellule de crise manohitra izany no ny endriny samihafa na eo amin'ny fanatanterahana na eo amin'ny lalàna na amin'ny asin'ny asa fanaova gazety sy ny mpanao gazety ray manontolo dia toerin'izy ireo ny fanatanterahana ity fifidianana amin'ny 29 volana Oktobra 2024 ity. Amin'ny ankapobeny dia mifantoka amina raharaha-pirenena mandroso isan'andro isika ary tsy misy fiovana tsy misy fiatsarana fa vao mainka aza maloka sy miaratsy raha ny zava-misy iainany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary miteraka adevitra maro samihafa ireny rehetrarehetra ireny. Amin'ity ano ity dia somary avesatra ny fandraisam-bahiny eto anivo ny Miara Manonja satria dia andray vahiny tahaka ny mahazatra tompotrano isika dia solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tetsy amboribory tany faefatra dia Ramboasalama Emilien raha tsy misy ihany koa fiovana dia ho avy eo ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Anamparavola dia Rabekijana Solofery fa efa mivonimbonina hiakatra eto ihany koa ireo mpanolotsaina ny tanàna izay hanakambara mikasika indrindra ny fitoriana azy ireo amin'ny zoma izao no hiakaran'izany raharaha-pitsarana izany ny mpanolotsaina ny tanàna Andriamatoa Celestin, ny mpanolotsaina ny tanàna Ramatoa Clémence ary Ramatoa Lili Rafarala no tokony hivahiny hiaraka amintsika amin'izao maraina izao. Anboantsika izany ary dia ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy teto amin'ny boribory tany faefatra satria moa eto Anosipatrana no miainga ny fampitana mivantana izany ato anatin'ny boribory tany faefatra zany dia zay no nambarantsika teo hoe ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tato amin'ny boribory tany faefatra. Ny adevitra angambany Andriamatoa solombavam-bahoaka Ramboasalama Emilien aloha tonga dia zay no resahantsika ny sesisesy ny loza-piarakodia samihafa ny sesisesy ihany koa na tamin'ny alalan'ny tsy fandriam-pahalemana zany ireo fanafiana amin'ny lalam-pirenena samihafa ary ny sesisesy ihany koa tato ato ny resaka dorotrano na avy amin'ny fanafiana dahalo io na avy amin'ny tsinay io tahaka n'izay nitranga tany Farafangana, tahaka n'izay nitranga tany Ambadiboeny, tahaka n'izay nitranga tany Tsiromandidy dia trano anjato maro no may ripaky ny afo ary misesy ihany koa ny doroala tahaka n'izay nitranga tany Morondava ary farany teo tsika dia nahita ny teny amin'ny lalam-pirenena faharoa tany Brickaville tany ary vao nomaly dia nanakaiky ny Analamanga-Paraka nisy n'izay doroala izay akoatra ny tany Ankarafantsika ny zava-misy dia hoe tsy ampy ve mifanaraha-maso inona ny olana mahatonga an'izany rehetra izany mba hanokafantsika ny adevitra voalohany Député Ramboasalama Emilien. Miarabanao faniry dia miaraba ny rina izay ao ambadika koa efa mimakomana indray re vahiny manaraka dia manao ny kompatanina sy ny fiarabana antsika rehetrarehetra eto a Madagasikara na ny ivelany ihany manaraka ity fandarana Miara Manonja mamitsika ity fandarana izay tenenana ny marina izay tsy hita mivahoaka satria ny aina manjery rehetra izay afahana mba afahana amin'ny teny dia tsy afahana amin'ny teny inona ny atany no tsy fisian'ny demokrasia ka eto koa dia hiteny marina ary miaraba ny rehetrarehetra amin'izany zavatra izany ary miteny aminareo aza mihafahafa aza miontakontana any ambadika any fa dia
arao ity fandarana miara manonja amin'ny MBS ity satria eto no ahitanareo marina ary ny tena marina dia anankiray fa tsy marina ny ambadimbadika any. Manarak'izay dia misaotra an'Andriamanitra isika raha mbola nomeny ny androandroany ka nahafahana mitafa sy midinika ohatran'izao satria izy ny tompony anaka ataoko fa rariny sitsiny raha isorana izy fa raha tiany tokoa moa ka hoe tsy hoeto isika dia efa nalainy kanefa mbola meny an'izany fahasalamana mbola meny zany aino zany dia tonga soamatsara eto apita vaovao amintsika rehetra ka dia rariny sitsiny raha isotra azy. Manarak'izay dia mirary soa ho an'ireo tsy salama amin'izao fotoana izao, betsaka ny tsy salama satria mafy loatra amin'ny fiainana na dia mifetreretana ty fiainana ty aza fitadiavana ny hoanina androany dia efa makarary ary tena makarary saina maika moa fa zany hoe tsy misy hoanina zany dia miteraka aretina ka dia mirary fahasalamana anareo ary mirary hatrany mba omen'Andriamanitra izany fahasoavana lehibe zany satria araka ny tentsika malagasy moa dia hoe ny fahasalamana voalohan-karena ka dia mirary soa anareo rehetrarehetra ny tenako. Mampaheriko ireo ny fianakaviana izay namoy ny havana na tato amboribory tamin'ny faefatra moa dia nisesesy izy tato ary vao tamin'ny terinandro ty dia nisy tao hoe piraita-po amin'ireo mpitratroko amin'ny antokotiko Madagasikara no namoy ny piraita-po sy ny raim-pianakaviana ka dia makahery anareo ary mitondra ny fiaraha-miory. Eto dia manaroroatra na manafaniry amin'ny teninao teo amin'ny resaka ty aitrano ty ary dia tena mampalelo mihitsy ny zavatra nitranga tany Farafangana satria fokotany anankiroa mahafasa andrefana sy atsimo angamby izy zay ny loatra raha tsy diso zay ny voalohany dia trano eo amin'ny valopolo sy arivo no may ary eo amin'ny valonjato sy telo arivo eo no traboina amin'izao fotoana izao. Zavatra tsotra nandikako an'izany dia voalohany indrindra tsy misy mifanaraha-maso ataon'ireo tompon'andraikitra satria zany zavatra zany dia tsy hoavavy amin'izao fotsiny. Mainona nitenenako an'izany dia raha ohatra ka sefim-pokotany tena tendrena araka ny fifidianana izy voafidy araka ny fifidianana dia ataoko fa petraka tsara ny ambaratonga rehetrarehetra ao amin'ny fokotany ao voamera fandriam-pahalemana sy ndrehetrarehetra manara-maso hoe ahoana fomba fandrafetana ny trano ahoana fomba elanelan'ny trano sy ndrehetrarehetra inona daholo ny zavatra tokony arahana ny momba ny fandriam-pahalemana sy ny fampiasana ny afo any amin'ny tokantrano any fa tsy misy zany satria le sefim-pokotany amin'izao fotoana izao neka sefim-pokotany tsy nofidiny fa sefim-pokotany tendreny dia tsy dia miraharaha loatra an'izany fa ny fiainana andavandrano zay fiaraha malalakoa fa mafy ny fiainana zay no masaka ao an-tsaina fa tsy dia mijery loatra zay hoe inona no tena tokony apetraka amin'ity fokotany ity. Zany hoe tiako lazaina zany raha tena fokotany sefim-pokotany manana maizy azy izy dia tokony ametraka tsara hoe inona daholo ny rafitra rehetrarehetra tokony mipetraka amin'izany fokotany zany ny voamera ny fandriam-pahalemana sy ny sisa. Raha mipetraka ny voamera ny fandriam-pahalemana mipetraka ny andro masom-pokon'olona tokony tsisy zany satria afaka atao tsara ny fanaraha-maso ny zava-misy eny amin'ny fokotany eny na ny olona mivoaka simitra tsy fantatra tsony koa any na ny eo amin'ny fokotany eo mety ny fokotany eo mety tsy haninona fa mety ny olona manodidina koa manao an'izay asaraty zay tsy voara-maso ny fisiany sy fandehanana eo amin'ny fokotany dia manao zay zavatra zay tadio tsara fa fokotany mahafasa zany anie ka amoron-dranomasina ary amin'iny ny rivotra dia misy foana ka zavatra kely fotsiny zay ataon'olona da hoe mialatsiny amin'ny fitenenina olona tsy vahalarana zay zavatra zany dia mitonga dia efa mirehitra ary tadio tsara fa any amin'izany fokotany amin'izany commune Farafangana zany zay atao hoe misy dia district commune Farafangana ville izy fa ao anatin'ny misy fokotany anankiroa mahafasa andrefana sy atsimo zany dia commune tsy misy pompier tsy misy mpamonjy vono fa dia commune manava commune urbaine ao amin'ny tapo-tanàna Farafangana fa dia ohatran'ny hafahafa ihany fa efa mba nandalo tany tamin'ity taona ity fa dia izy hoe raha zah aloha no
solombavamboaka am'izao tanàna zao a de ohatra atao tsy mety amiko ty fa ohatran'ny commune atao fangalana point fotsiny fa raha tena fampandrosoana zany commune zany de ohatran'ny mialatsiny amin'ny teny amindreo solombavamboaka roa i colonel Félicien sy honorable Clarisse fa ohatran'ny to vizambizana ihany le commune ka eto amin'ny teny aminareo hoe mba mety mafy nareo satria nareo ao anatin'le plateforme IRD mety mafy nareo hoe mba jerevy ty commune anay ty fa ny solombavamboaka anankiroa ataony hoe kapomba zao fitondrana zao daholo hoe fa tsy mba misy hoe indépendant ray fa mipomba an'le ny mpitondra am'izao fotoana daholo ny solombavamboaka koa de tokony mba isitraka an'izany nareo kanefa raha ny zava-misy ao ohatran'ny te very lavitra ihany nareo farafanganao ka tokony mba etsiketsika nareo ka zany zavatra zany koa no midika fa tanàna ohatran'izany ohatran'ny tsy ao anatiny atao hoe priorité ho an'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao raha mpitondra fanjakana tena tokony tena jerena amin'ny amoron-dranomasina ray manontolo iny tokony hoe inona zavatra mety hitranga ty ary nditoro tanàna mirehatra isak'izay mahatsiaro any amin'ny faritra io ary isa-taona misy foana de miverimberina ka tokony efa mba eritreritra le mpitondra am'izany hoe mizavatra mitrango ohatran'izao de ny atony voalohany zany tokony mba jerena hoe aloha asina mpiandro vonina ty mpamonjy vonina ty fa ty afo ty zavatra zava-dozy ty ary ny zavatra teraky ny afo dia tsy mba misy zavatra tsara fa resaka loza ary ny tena zava-dozy ary de hoe raha mamoy ain'olona ka zany zavatra zany no tsy peto zany zavatra zany mba hitenenina amin'ny takina mpitondra fanjakana mba tena mba hijery lara-pahamena amin'ny fiainana ohatran'izao fa tsy resaka zay mafalifaly fotsiny no atao na resaka oeraoera izy mitenenina resaka blinkblink fa tena le miditra ny tena fiainan'olona etreto fa volam-peny lany amin'ny fanamboarana ny trano zao hoe de aizy le olona reo no ahita vola naovana an'izany mifidy ny taolona fotsiny efa miakabidy isan'andro isan'andro sy ciment de raha mpitondra fanjakana de takina aminy hoe aza atao vitany oeraoera izy fa tena jeremy takinay ary reo de vabla am'izany nareo satria ny vahoaka ny nametraka anareo de avy ireny le tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka mba ahafahanareo manao zavatra hoan'ny vahoaka mba asony vahoaka resaka io tanàna io fotsiny zao de tokony mba jereny je ny eo amin'ny mpitondra ao indrindriny ho anareo solombavamboaka media nareo mba anaovana trano tena construction en dur ho an'ireo fokotany reo fa tsy trano falafa sotriny foana de verimberinao foana le problème asana hoe tsy vitanareo miady am'izany na hoe misy zavatra fa ny ambadika any fa misy maty zany fomba mpitondra am'izao fotoana zao fa nanina dorana de kivy le vahoaka de efa tonga ny mpanan-karena avy ato mijery de hoe ataony resaka bizibisy le phénomène degrena liza tonga ny bizibisy na ny ambadika any de lasa n'olo-kava le tanàna eo voakaka de misy arena milevina any ambany tanàna any zany mihitsiny de zay no zavatra ka miatsy leto solombavamboaka namako reto hoe mietsenareo fa raha izao no mitoy de fa ho avy ko manaraka rehefa avy eo de tsy fantatra tsiny hoe inona ny trango amin'ny faritra misy anareo accident le teny Tsaso 10 kilometatra idirina Nambalavao teny amin'ny tetezana izay député efa tenentsika teto namana faniry tamin'ny farany teo tamin'le resaka hoe chauffeur ny sprinter io chauffeur io zany na raha hitatitra olona eto amintsika eto de tokony mba chauffeur mba manana traikefa manana expérience amin'ny fitondrana automobile fa tsy olona rehetra izay manana permis araky ny fitenin'ny tanora am'izao fotoana hoe mahay mamindra vitesy de manitsaka accélérateur de manitsaka frein de manitsaka embrayage zay no asaina mitondra an'le fiara fitaterana reny fa mba olona efa manana expérience atao hoe mefa mitondra tômôbila nandritry ny 10 taona miakatra zay mba hitondra fiara fitaterana ohatran'ireny indrindra amin'ny hoe le ligne nationale mandeha lavitra ireny fa de tena zava-doza raha izao no mitoy de matimaty ho azy fotsiny le olona ny aretina sy ny anoanany de efa tsy hita zanaovana azy sy ny asany tsy fandripahalemana famon'olona ty koa mbola hovonoina koa amin'ny resaka fitaterany ty ka iny zany tokony mba hojerena aloha voalohany indrindra hoe manahoana ny fahaizan'le mpitondra automobile amin'ny ny familiana n'le fiara fa tsy izay rehetra mahay mitondra an'io de hitondra an'io daholo faharoa manarak'izay de tokony mba jerena mihitsiny hoe inona ny fiara tokony mba anao fitateran'olo leto
raha fahafantarako azy any sprinter sy crafter tsy hoe felonana ny olona manana anio kory na manao transport ny zavatra io fa any ampitan-dranomasina any any io de tsy natao hitondrana olona mihitsy fitondrana entana io dikan'izany raha fitondrana entana io na natao hoe organe anekitra anatin'ny tomobile zay moa ny filazana azy amin'ny lafiny teknika dia tsy nomanina mihitsy ny amin'ny fitondrana olona na ny resaka amortisseur an'io resaka suspension an'io na ny centre de gravité an'io tsy namboarina mihitsy ny am'izany fa resaka fitondrana entana io zavatra io ary io tsy natao any lalany eto Madagasikara mihitsy fa karazana autoroute sy en pleine ville zay hoe lalana mahitsy sy lalana malalaka no fandehanan'io ary tsy fanenana ny tomobile maro fa ny eto amintsika zay koa moa le hoe fiaty amin'ny firenena manitra de atao daholo ty rehetrarehetra ty ary amboamboarina raison sprinter de misy hoe 23 place de misy 27 place angamby izay de amboarina lesera de atao ohatrany hoe ary amin'ny bas-fond zao ary zao lasa asina akina de asina fitaratra akina fitaratra de avy eo asina télé ao anatiny sy ndraitrrehetra de lasa fitateran'olona kanefa hoe tena le organe ndraiky sy hoe le mécanique an'le fiara ave tena mety tsara amin'ny fitateran'olona ka hoy za hoe zany zavatra zany tokony mba jeren'le fanjakana ary efa maromaro mihitsy ny accident tamin'io resaka sprinter sy crafter de tokony ho jerena mihitsy hoe tôbile ohatrany mbola ho azo ampidirina ve reny za tsy azo ampidirina tsony fa tena mamon'olona raha izao no mitoy dia ho ripaka tsikelikely ny olona amin'ny resaka accident io de ohatran'izay keo amin'ny resaka fanaraha-maso ataony ny mpitandro filaminana zany tomobile zany any raha ny vaovao eny hoe de olona atao fiara tokony tsy hanao hitondra olona akory fa manina mavita kilometatra maromaro de tsy gendarme ave na vo mialo tanàna na polisy hijery hoe ino reto olona be de be mitrato reto aiza ny taratazy afanty mitondra olona de zany zavatra zany tsy fahampiny le contrôle sy le suivi dafolo amin'ny asan'ny mpitondra fanjakana sy ny mpiasa-panjakana am'izao fotoana zao na mpitandro ny filaminana fa zany zavatra zany tsy tokony hitranga raha ohatra au départ tany faingany io sprinter io de efa nisy mpanara-masy hoe mitondra olona ty na eny andalana koa azy tokony efa hitan'ny gendarme zany satria raha 10 kilometre hitrana karamena zany tsy maintsy misy mpitandro ary tsy azo andehanana mafy ny tetezana zany mihitsiny ary rehefa mianatra code de la route sady raha ny tanàna ohatrandreny any namana faniry alohan'ny hiditra ny tanàna tsy maintsy misy polisy ivoaka ny tanàna tsy maintsy misy gendarme na eny andalana eny tsy maintsy misy gendarme de zany hoe de tsy ho hita hoe fa ino ty sprinter ty de tsy nijerena ve hoe sprinter mitondra olona fa tena eo am'le tsy misy mihitsy zany mifanaraha-maso eto amin'ty zay fiainany ty ary zany zavatra zany raha ohatra ka tena efa mijerena hatramin'ny voalohany de tokony hita ary tokony tsisy zany zavatra zany ka eto zany de ataovy ara-dalàna ny asanareo mpitandro filaminana fa tsy vita am'kijorojoro fotsy tsoka sifflet de mijery ary de le analy atao hoe visite technique an'le tomobile raha ve tena ara-dalàna satria mahita ianao mandeha amin'ny alina pomaso le tomobile rehefa andresantsika tety tsy fantatry hoe moto sa ahoana le izy eo akaikina anao vao mikoroapaka hoe ay tomobile ka le tomobile sady tsisy katadiopra am'rehetra fa jiro tokana fotsiny zany no avelandeha amin'ny andro alina tsy fantatry na moto na inona de ohatra zany keo reny camion be reny zay misy efa jiro efa ho telonjato eo amin'eo de zany ve de mbola lany visite ary tsy jerena marina moa fa mantra amin'ny malagasy de jerena koa le parc automobile fa ianao mahita zany tomobile mandeha zany any fa tena efa mialatsiny fa tsy hoe manaratsy ny fananany sasany akory no fa tena efa misy tomobile efa tokony tsy ho izy tsony nefa mbola avelandeha de mametraka fantainina ny tena hoe tena voapetraka marina ve fanaraha-maso ny fitsaranan'ire tomobile reto amin'ny lafiny teknika zany ka apetraka aminareo tompona ndraiky mpanjakana momba zany zavatra zany na ny ATT na ny eo amin'ny DGSR nareo amin'ny ministère-ny sécurité publique sy ny sega mba hanara-maso fa tena matimaty foana le olona ny atona noho ny tsy fisiany mifanaraha-maso sy ny suivi amin'ny asany andraikitra ny tsirairay eny amin'ny lala-pirenena matetika koa manko député Ramboasalama Emilien zany le hoe contrôle zany maharoutine zay de ohatrany hoe le papier no mahazatra mitandro filaminana fa raha ny tokony io zany de antany mihitsy ny resaka eo aloha zany voalohany indrindra ny hoe tena
ampitoromaso tsara ty mpamily ty zany tokony anana an'izay alkotesta zay tokony antanina ihany ko ny mpandehany amin'ny hoe tena ara-dalàna ve fandeha sy ny zotra zay andehananareo salam'izany na nylanjan'ny entana zay hoentina eo ambony fitoeran'entana zany tokony ho aramaso daholo zany rehetrarehetra zany ny rivotry ny pneu ny fiarakodia zay mifamezivezy satria matetika zany de lay papier an'lay fiarakodia no savain'ny mpitandro filaminana fa eo an'lay fahasalaman'ny mpamily sy lay favitrehan'ny mpandeha miatrika an'izy tokony ho antanina tsara ny hoe ara-dalàna ve misotro ny lalana zay andehanareo satria raha lay loza mpiarakodia hoe ao anaty tetezana no mivoaka tetezana zany fantatsika fa tsy fandehanana mafy zany tetezana fiakarana fiolanana ho an'izay nianatra momba ny familiana fiarakodia dia lalàna fototra telo zay tokony ho fantatry ny rehetra zany tetezana fiakarana fiolanana dia tsy tokony andehanana mafy ary tsy tokony hanaovana fisongonana ao anatin'izay devitra zay député Rambosalama Emile zay fotsiny namana faniry tena eo am'le fanarahana an'le lalàna mihitsiny zany ny tena tsisy ary tena kaboraraka be tenenina fotsiny hoe raisina fotsiny zao lalàna momba fitsarana automobile petraka daholo ataoko hoe efa misy teboka efa misy hotelopolo tokony arahana fa zavatra vitsivitsy fotsiny tonga de fa hoe bon manao na frein io frein io de tokony jerena hoe izy efatra ve manao daholo de manao frein fa tsy de zany loatra manao na jiro manahoana ny zay misy le tena manahoana sy lay bloqué ana sy le manao ny amortisseur sa zavatra rehetra zany nefa miara-miasa daholo reny le organe annexe miara-miasa daholo reo mba tonga ny fiarina ho ara-dalàna nefa te zany loatra taratasy fotsiny jerena ary na eny an-dalàna eny zany anao miteny hoe fijerena ny hoe alkotesta sy ndretrarehetra zay mety tsy misy an'izany ny atsika mety efa tonga any amin'ny brigade satria nanao accident zay vo hoe na atao alkotesta fa de mety horokoroana kely fotsiny na hoe manatinao le mpitandro filaminana de maimbo alkôly la ohatran'izany fa tokony atao mihitsy le zany hoe ampiarina ny lalàna dia atao ny alkotesta eo am'le olona mba afatana natsotro na tsy nisotro le chauffeur ane tsy te mihitsy hoe zany sotro hoe sotro elaka da mba tsy famalina aminy tsy asina resaka betaka ataovy le izy de hita le izy de io lafa nisotro de ampiaro amin'ny lalàna asoro ny permis nagadrany izy sindretrarehetra zay fa ny atsika eto tsy zany le izy ary zany ny problème eto any inona mahatonga zany satria hatrany am'le mpiasa-panjakana mpitandro ny filaminana mihitsy zany manomboka tsy manara-dalàna ary zay ny problème eto spécialiste ny tsy fanara-dalàna ty malagasy tya manomboka any am'tapony katrary amin'ny farana ary ary ty zay ny problème eto zay tsy mampandrosona ty Madagasikara tya zay mahatonga malagasy matimaty foana satria zay lalàna atao eto atao fotsiny lalàna fa tsisy taterahana anakely aza ny momba n'io lalàna io zay mino fa tsy mora no tsy sarotra no manatanteraka an'izany fa resaka kajikajy politika moa betsaka sy resaka atao hoe resaka routine de zay mahatonga izy raisy ohatra fotsiny raha ohatra hoe ngamy hoe efa foana lalàna hoe ny chauffeur tsy maintsy mametraka le ceinture metaova mbola tsy foana zay ka de maninona tsy manao mandalo ny police amin'ny gendarme ngamy misy miteny an'izany misy de mitelefona eny amin'ny mitondra fiara eny ary maka amin'izy de eo mason'ny police sy gendarme mihitsy mpitandro filaminana no mitelefona ary io tsy mpiasa-panjakana tsy olotsotra fa de olona reo sady mitondra fiara no mitelefona ary reo taxi brosora reny misy an'izany satria le mitondra commission de ny andalana eny de miatsy aloha efa eto tsao ihany tobile sady mandeha ihany na ny aty amin'ny ville mitelefona eo mason'ny mpitandro filaminana tsy misy ninona ny ataon'le mpitandro filaminana na ohatra raha plaque rouge na lehibe no mitelefona de vao mainka mendra la salut fa tsy raha reniko hoe tsy azo atao io na hoe ahoana ny ceinture nareo automobile mitatotra olona reo maninondreo no tsy terena hoe manaova ceinture daholo ny mpandeha rehetrarehetra fa tokony isy an'izany any mba jerena le sécurité io manko tena napetraka président Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro mihitsy ny fanaovana ceinture iny sy fanajana an'le asa amin'le hoe mba miakanjo tsara ny mpamily fiarakodia sady mameasy ny mpandeha zany satria misy fotoanany mamanitra madio tsara ianao mivoaka ny trano mandro hatrany etapinto hatrany amin'ny kiraro zany député Rambosalama Emile fa rehefa tafiditra anaty fiara fitateram-bahoaka ohatra tena olona tena tsy mandro tena miala tsiny tsy misasa misy fofona ary nahatra amina
mpamily aza sy resevera tena misy fofona de lasa sahirana ianao napetraka zany resaka afitsipika zany tamin'ny fotoan'andro ka lalàna fitsipika dolo zay le izy zay hoe rehefa arahana fitsipika sy ny lalàna de tokony mandeha ho azy fa tsy manao an'izany ty fitondran'ity fitondran'ity dia tsy fanaraha-dalàna tsy fanarahana fitsipika ny tena spécialité ka zay mahatonga ny olona matimaty foana ohatran'io satria chauffeur mety tsy mety zany olona mitondra tômôbila mandeha mafy mitrapon zany any mety permis mborotsilosy zany manina satria tsy nara-dalàna tsy natao tsara ny tany amin'ny fanadinana sy ndretrarehetra ary mety tsy nandalo tany amin'ny fakana permis koa ne zany fa mety memena am'izao fotsiny tadidiko mihitsiny io resaka hoe ho an'ny mpamily io tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana fa mahita chauffeur anao de manao cravaty zay mihitsy natao de na le olona manao cravaty iny aza afaka miteny mora mitena ananan'le mpandeha hoe anan'le mpandeha asina hoe tena zany tokoa ka chauffeur de afaka miteny olo izy hoe nareo mpandeha mba ohatran'izao de mijery koa le mpandeha hoe tena manaja antsika ty fa am'izao fotoana zao anie tena miala tsiny fa araky ny teninao tao fa tena misy atao hoe tena jolamboto ary tena tsy miraraha za fitafiana za mihitsy ny chauffeur am'izao fotoana zao ary manambany an'le asana chauffeur de ianao aza manambany asanao ko izy ako moa no andeha anajanao eo nandresaka ceinture sécurité tsy adalany ny eny ambony na mandeha roplanina ianao raha izy korotana kely apeatao ny ceinture zay mihitsy de na mandeha zany de apeatao ny ceinture fa tsy manina amresaka sécurité fa neto amintsika indrindra fa ty fandehanana mafy amin'ny arabe ty tsy misy mirarahan'le ceinture de jereny mpitandro filamina koa izy hoe mba areo ihany le lalàna le rehetra sanatriny zany akory hoe ta hoe le olona zany matimaty foana de hoe ny adalanareo tsy manao ceinture fa itsika tokony hitondra le fanaraha maso fanatanterahana an'ireny lalàna ireny mihitsiny ny tokony ianao ny asantsika satria ao anatin'ny asantsika ny hoe contrôle suivi amin'ny izy tsika moa tena naka fotoana mihitsiny hanazavana an'izany resaka zany satria tsika mametraka manjakariva eto anatin'ity fandarina Miara Manonja ity deputeram-boasalama Emilien hoe manao fanabiazana ihany koa isika zany satria isika koa mazava tsara de hoe ao anatina antoko politika ao anatina fanabiazana olo-pirenena ary adidy raha teo zany fa tsy hoe mpanohatra tsika akory dia iteny foana ny zava-misy sy ny tsikera fa mitondra ihany koa tsika ny fanabiazana ho an'ny olo-pirenena amina hainao manjery tahaka izao hiverina am'izay ko deputeram-boasalama Emilien satria ianao moa anatin'le vomera mpanadiady nivony anteny meram-pirenena mikasika indrindra ty resaka fifandraisan-davitra ty raha tsy ahivoko de fa ndresaka tsika teto mikasika an'le hoe betsaka amin'ny fitaraina ny mpanjifa fa tena ratsy ny tolotra zay hoentin'ireo orinasa manao ny fifandraisan-davitra eo ihany koa lay resantsika mandrakariva de ny amin'ny hoe be loatra lay vola halain'izy ireo anatin'izay faratsy ny tolotra zay sy ny connexion zany ary ny mety fahampitehana faty antoka eo an'ireo mpampiasa izany fifandraisan-davitra izany marobe ny zavatra efa nambara teto ary no tsindrinao ny amin'ny hoe misy etra amina milliard de milliard mbola tsy nalohan'ireo orinasa zay ao anatin'izay fifandraisan-davitra izay ary tsika moa mahafantatra tsara fa misy ny autorité zay miandraikitra manokana amin'ity tontolo ny fifandraisan-davitra ity omerta izy tamin'ny taonandro ary teka izy amin'izao fotoana izao tsy maintsy mahazo alalana avy amin'izany ny fahafahana misehatra anatin'izay fifandraisan-davitra zay ka efa indrotsika remato deputeram-boasalama Emilien no nitatitra ny amin'izay ezaka ataony commission d'enquête parlementaire misiasika indrindra ny télécommunication zay mbola misy azo ambara ve amin'izao fotoana izao zany satria raha marina de mbola ananatsika satria isika moa zany de vahoaka no miresaka sy mifanjakana 91 milliards d'ariary ny orinasa iray ny orinasa iray de mety any amin'ny 30 milliards d'ariary angamby izy zay de ndray 20 milliards d'ariary tsy mbola nandohetra reo orinasa ireo nefa nitolotra sy ny vola alaina amin'ny mpanjifa sy ny fomba fiasa dia tsy mahafa-po ka aiza ho aiza ny asa ny commission d'enquête parlementaire am'izay mbola amitoy ny asa namana faniry ary raha ny ao anatin'ny fitsipika anatiny momba ny pikasika ny anteny meram-pirenena ny fomba fiasan'ny commission d'enquête parlementaire dia enimbolana no menanay anao ny zavatra io ary nivoaka moa ny noty zay navoakan'ny filohan'ny anteny meram-pirenena tamin'ny farany volana mai lasa teo dia any amin'ny farany volana novambra zany avy tokony tapitra ny
ny enquête zany ary zay moa anatiny a de tsy maintsy ezahana zany a ho tratra alohan'izay io fotoana io a mba hitenenana amin'ny ampisehoana amin'ny vahoaka zany hoe zao a ny trasika an'ity fanadiadiana momba ny asany reto opérateur amin'ny téléphonie mobile reto fa alohan'ny amaliko ny tenao momba n'le architecte eo a sy ny fanaraha-maso sy ny suivi zany zay tsy mety mihitsy no amin'ny zavatra io a dia aloha azava mihitsy ny resaka aloha fa ny solombavamboaka no miresaka eto ary ny asan'izany solombavamboaka zany a dia anankitelo voalohany indrindra dia manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka io zany a dia manara-maso ndreo asan'ireo ministra sy prime ministre sy ny tafiditra koa ny filoham-pirenena rehefa tsy mety zany ary satria mpanatanteraka izy a de efa tsy maintsy tenenina eto hoe tsy mety ny zavatra atao ary ny atiny tenenina eto araky ny fitenenina hoe tsy misy mpanohatra abotolo eto fa mpanohatra tena hitondra ny soa any vaoaka fa tsy mpanohatra hoe teniteny fahatamy fotsiny hoe fanaratsiana be fahatamy fotsiny fa mpanohatra mitondra pirofo a sy mpanohatra hitondra ny sosiny tsara ho an'ny vahoaka zay ny voalohany zany ny faharoa dia manao ny lalàna de mazava ho azy moa zany a fa de hoe ma institution amin'ny mpanao lalàna izy a de mazava ho azy fa ny solovavavoaka zany de ao anatin'ny rafi-panjakana mpanao lalàna zany institut androm-panjakana mpanao lalàna ary ny fahatelo farany a dia manao ny tombana ny fanatanterana ny politika mpanjakana ny atiny tenenako an'izay matsy a dia misy taratasy tonga zany ohatran'ny hoe tsy hoe ohatra va taratasy nalefan'ireo opérateur amin'ny téléphonie mobile reo a zay nalefany tany amin'ny filohan'ny vomiera ampany commission ny enquête parlementaire zany a zay miteny hoe miteny aminareo zakay fa mbola tsy vita akory ny enquête ary tsy fantatra akory zay faranty zavatra ty a de efa mivoaka daholo ny tsy ambaratelo momba n'ity fanadiadiny ity na de ozy aho hoe za de miteny mahasolo-bava-mbahoaka ary eto no afahako miteny ny zavatra marina ho an'ny vahoaka momba an'io enquête momba an'io téléphonie mobile io opérateur ny téléphonie mobile io a dia tsy maintsy ho lazaiko eto momba an'io zavatra io a satria raha endrasana any amin'ny ainao manjery hafa any zany a dia tsy hoen'ny vahoaka mandrakizay ary eto amin'ity miara manonjy ty sy eto amin'ity ainao manjery tsika atao ampanohatra ty a no afahako milaza marina hoe misy zao neny momba marina momba an'ireo opérateur anankitelo reo zay andoavantsika vola amin'ny makarena isan'andro hoe kanefa nitolotra de tsy mandeha am'izay izy ny zavatra tadiavintsika aminy dia tsy arakaraky ny eritreretintsika ary raha mampamelona an'ireo opérateur anankitelo reo a de tsy inona fa vola avaty amintsika mpanjifa ka zany zavatra zany na manafaniry tsy hitanao any amin'ny TVM zany a na any amin'ny Viva zany na any amin'ny RNM fa ny a de rehefa anao soasona tena manao tsara mihitsy ny ty tena manao tsara ohatra ndreny ny zavatra tsanga tany amin'ny Libanona reny ka ngatany izy niteny hoe ratsy be fifandraisana ty nefa de ny olona any sosolombavavoaka mihitsy miteny hoe 4G ny aty nefa na 2G aza tsy feno nefa tsy samy tena zany izy any amin'ny ainao manjery any ka eto tsika afatarina mihitsy ny hoe tsy arakaraky ny tolotra omen'ireo opérateur anankitelo reo a no iaina ny vahoaka am'izao fotoana zao fa raha 3G no omeny a 2G ny tonga ao raha 4G ny tadiavina 3G ny tonga ao ny any mba mafeno 4G hoe tena ara-dalàna angamba tsy ara-dalàna akory ary zany fa mbola mifampitadiavana na zaza ohatrany consommerano manao Zoom na manao Facebook na manao WhatsApp a tsy maintsy miakatra any amin'ny tavitrano vao mahazo satria any tsaratsara couverture firy% zany Madagasikara 4G raha ny mety hoe ny eto Antananarivo zao raha ny 4G de filazan'zareo hoe 90% nefa de tsy mino an'izany a fa raha tena mampalahelo zao a de ny any amin'ny honorable Voninahitra jeune mainty rano zany amin'ny honorable afakandro numéro 1 ao amin'ny assemblée 1% zay mivoarakotra an'io de
zany de hoe tena miasa mafy ny opérateur kanefa any am'zay mifaritra reny indrindra ny teny ilana an'zany hoe couverture tokony atanjaka be zany a 3G na 4G satria any tany lavitra indrindra mialatsiny am'le fitenenana fa lavidavitra vao mety misy mpitandro filamina ny insécurité tena mandeha amin'ny tsizy any tena tany be dahalo ny toerana lavidavitra vao ahitana ny hôpitaly sy ny rehetrarehetra any tokony ilana an'zany nefa zavatra ohatran'izany tsy manara-dalàna tsy ara-dalàna de kena am'zao fotsiny ka ato am'ty Miara Manonja ty no tenenana an'zany fa raha zany teneniko rehetrarehetra zany ny any maintirano dia solombavambahoaka amin'ny mpanaraka ny mpanoana fitondranany eo ny ao mora fembe GPR-ny eo dia raha iteny izy hoe ara-dalàna ny mandeha am'izay izy ny fifandraisana ty de io za hoe tsy izy tsosy vefa nandeha tam'ireny toeran'ireny fa de tokony hiady mafy am'ireny zavatra zay ka miaty ny tenenako an'izay am'tenenao hoe arteky ty io zany atao hoe autorité de régulation ao zany tena manara-maso ny rehetrarehetra momba n'ity télécommunication ty fifandraisana ty arteky ao zany tokony misy zavatra io tokony ao amin'io daholo zany nandresaka lalàna momba ny ahoana ny fiasan'ty opérateur ty ahoana ny vidin'ny sarany aloha na amin'ny SMS na amin'ny internet zany na amin'ny antso ny rehetrarehetra na amin'ny vola tokony aloha amin'ny hoe interconnexion na ny vola tokony ny alohan'ny reo opérateur reo ny amin'ny imposina sy ny rehetrarehetra fa tsy misy faly fotsiny miteny hoe ratsy ny asandreo fa le fandraisana ndraikitra de tsisy ary zay mahatonga problème eto am'izao fotoana zao amin'ny resaka le vola ny teneninao teo satria zavatra roa ny tenenako le vola zany voalohany dia amin'ny droit de licence an'ireo opérateur reo de misy 2% alain'ny arteky zany zay fanarahana fa tokony anaovana ny désenclavement ny zone tsy tafiditra anatin'ny clause ny opérateur ny téléphonie mobile sy mifanjakana de io 2% io zany tokony ampiasany ny arteky problème nefa io 2% io tonga de efa petahany any amin'ny ministère zay tsy vita ministère akory ny any ministère en poste zany tsy vita ministère akory manao ny asan'le arteky amin'ny resaka na teknika amin'ny resaka désenclavement ny reny faritra reny de ny arteky tsy samy manaraka manao contrôle suivi hoe menay vola ohatran'izao ny nareo fa zay matin'ny opérateur satria amin'ny lafin'ny teknika zay no mifanarahana de amin'ny désenclavement aiza le désenclavement ataon'le ministère dia very anjavina fotsiny zany le 2% le droit de licence tokony ho an'le arteky afahana manatsara le fifandraisana fa tonga dia alain'ny ministère zany hoe mifamaty eto zany ny raha ny ministère izay tokony anao ny stratégie pakadiny rehetrrehetra momba ny désenclavement dia alefa makany amin'ny arteky zany fanaovana azy famatika ny rasy lasa ny arteky ndray manao le stratégie de ministère manao an'le asan'ny arteky nefa tsy vita ministère le izy de fa taraka eo hoe ahoana zany le resaka contrôle suivi an'le vola ny arteky tsy sahite mihitsy hoe aiza le vola lamena ianareo any fa tonga de lasa fotsiny de araky ny fiteniny tanora very anjavony fotsiny zany le vola be fa de ao amin'ny ministère ao ary ny problème de zao nisy lalàna tam 2005 ndasiko eo jereko kely hoe inona le 2005-023 zany nisy décret navoaka momba ny fanokafana ny organisme de gestion de fonds io 2% io de tsy mbola créé izy io am'izao fotoana zao fa tonga io zany tokony gérer an'le vola
organisme rattaché amin'ny ministère io zany fa tsy natsanga amin'ny ministère io hoe hatram'izao satria tonga le 2% de tonga de petahany inga ministre de any iny a de veranjavinany iny ny article tsy samy teny de zay mahatonga an'io a io zavatra io a tsy mandeha am'izay izy zany de efa hitan'ny opérateur koa io zavatra io a opérateur téléphonie mobile de hoe zay ne mamea le 2% ko manino zay korontaninareo foana am'ty resaka hoe des enclavement ty fa manino le 2% no tsy ampiasainareo de tsy samy teny ministère de zay ataon'le opérateur nataon'le opérateur de izy hoe io a fa tsy afaka manao ininona satria efa voafatotra am'le 2% ny ao ministère de tsy afaka manao iny aty am'le contrôle le suivi zay ataony tokony ataon'le artex zany hoe le artex zany am'izao fotoana zao a dia anarana fotsiny no entana fa rehefa tena anao ny hoe asa ma autorité de régulation azy a de tsy mahavita inona fanira ohatran'izay ko resaka hoe contrôle tokony mandeha afaka mandeha manao contrôle zay amin'ny lafiny technique na am'rehetrarehetra any amin'ny opérateur téléphonie mobile any a reo artex reo fa ny zava-misy any de zao mbola mena 72 heures hoe mba amin'ny téléphone aminay miteny aminay roa amby fitopolo ora lolo nareo zay vao tonga aty aza koa nisy an'izany zany hoe tsy afaka manao le contrôle inopiné zany le artex le fanjakana inona ny atiny efa voafehany dralakoa efa voafehany de tsy afaka manao inina de raha tonga any raha no contrôle ara de zavatra efa mamboarina dafolo zavatra rehetrarehetra any ary tsy samy midra koa raha mitena hoe amin'ny atsiprien momba ny zavatra io tena mampalahelo ary tady iny efa volam-bahoaka ane no amin'ny zavatra io fa tsy hoe inona kory manarak'izay io resaka fond universel tokony isin'le organisme de gestion io zany de tokony le lalàna na de ny décret zay miappliqué an'io tsisy manantanteraka naray azy zay lazaiko hoe ity fizakany ty tena eo am'le spécialiste am'le tsy fanarahan-dalàna mihitsy ny tena zay zany ny tena isy ary ataoko hoe ny araky ny fitenenina araky ny fitenena miaramila hoe le soldat et l'image de son chef rehefa tsy manara-dalàna ny chef ny miaramila kotsy anao ka rehefa tsy manara-dalàna lehibe am'mpanatanteraka izy amono ndeha anara-dalànao fa dia efa samy manao sokona mifankahita zavatra izy le fitenenana de raha vao miteniteny eo de teneniko ahoana moa fomba itenenina hoe laza misotro toko nefa ren'olona mamilava zavatra tsy mety zany zavatra zany ary le tena hoe tsy siny le fanarahana hoe manque de contrôle koa tena ataony ty artex zay eo ambaniny fifeza ministèran'ny poste zany dia ty hoe tsy manao cours ny resaka hoe étude des coûts fa de ao anatin'le clause zany zao dia zay efa tapaka taloha tany dia izay opérateur mobile ka matanjaka indrindra zay manapa-kevitra momba ny vidiny ny fifandraisany eto zany aza koa zany de tsy teny mihitsy zany le artex tsy mety anay io ary ny zavatra nasotra tamin'izy de zao nampidinina 8% le droit d'assise amin'ny télécommunication ny atony de hoe rehefa midina anay io de mba ho tsaratsara koa fifandraisana ary izy fetraika be dehibe mihitsy any ampanjifa sandria mpanjifa mahantra tsy manam-bola inona kory ny teo tsy nisy an'izany kory zavatra nitranga fa vao mainka ana ny ratsy ny tolotra ny vahoaka menimenina ary ianao mahita an'izany sms tonga de sms folo ny ray tsy tanao zany anatin'ny ray andro de ahoany ty de mba makagagaga ihany ka zay le tsy le contrôle suivi zay mihitsy tena problème eto amin'ity tanjo fanjakany ty ary tsy zay ihany fa na eo amin'ny resaka koa le resaka hoe impôt tsy voaloha raha tena nanao ara-dalàna ny asany ny DGI tokony tsy hitranga zao zavatra io eritreto fa total ny impôt tsy voalohan'ireo opérateur reo ane zany izy telo mitambatra sy efatra de eo amin'ny 130 milliards d'ariary 91 milliards d'ariary ny ray de ny ray 28 milliards d'ariary de ny ray 12 milliards d'ariary reo aloha zany zao nitako ato detreto zay fa eo amin'ny raha tambatra zay eo amin'ny 130 manodidina 130 milliards d'ariary eo zany reo de aty aorina ty efa mitranga gagné zany zao de aty aorina ty efa mitranga ny commission d'enquête zay vao hoe mahazo calendrier de paiement fa raha ohatra zany tsy nisy zany ty commission d'enquête ty de tonga de nandeha tany ary mety namboariny dralazy io mety efa nisy nahazo zavatra hafahafa tany ambadika tany ka zay ny teneniko hoe le tsy visin'le contrôle sy le suivi
mihitsy zany ny tena problème eto amin'ny tsy fanjakany ty ino mahatonga an'izany de lasa misy ny tsy fanarahan-dalàna ary zay tena problème ary fara moa itenenako ny zavatra io de zao tena mampalelo de zao tena mampihetsy mampalelo fa tokony heritreritra amin'ny vahoaka sy ny mpamatsy vola zany fa hoe ay ve tena zany ny fandehan'ny vola be ho azo ny fanjakany ty nefa taranaka faramandidy mandotrosany amindreo bailleur de fonds reo nefa zany ny zavatra mitranga amin'ny fitandresaka amin'ny momban'ny volam-panjakana farany momban'io eritrereto tsara fa misy opérateur anankiray ao anatin'ny efa taona efa bilan négatif de magaga mbola mifonctionne mbola misy ny ino izy teo ny publicité mbola misy ny manao fa fifananana risy ndray de mba magaga mba ahoana ny santy opérateur anankiray ty nefa zany en tamy 2020 ny bilan négatif zany efa tafakatra 500 milliards d'ariary nefa mbola mifonctionne de mba hitrereto am'zany hoe ahoana fomba ameloma mampiasa sy indrindra rehetra sy mbola mampandeha an'zany zany nefa raha ny tokony izy raha ny lalàna ny investissement sy ny rehetrrehetra tokony efa ny déposé bilan zany société zany fanira nefa dia mandeha satria maninona avela le DGI andeha am'zao fotsiny resaka sy ny contrôle sy ny suivi ny sampandraram-panjakana moa zay miaraka amin'ny fanjakana de tsy maintsy misy foana zany ny autorité de régulation zany loatra zany tsika miresaka ny resaka tsenam-barim-panjakana ny marché public de misy ny ARMP zany na ny autorité de régulation des marchés publics zany reny de manara-maso zany reny ny resaka tsenam-barim-panjakana loatra zany tsika miresaka nlay resahantsika teo momba ny fifandraisan-davitra de misy zany lay ARTEC zany autorité de régulation na télécommunication ary raha ty amin'ny solika ndray mety mitovitovy ihany fomba fiasana de misy ny OMS zany raha ty anivo ny fitaterana ranomasina sy andranomamy de misy le APMF na ny agence porteur maritime et fluvial zany manara-maso an'izany sehatra zany ary am'resaka tsika ohatra hoe TVM CRNM de misy ny ORTM na ny office ny radio télévision malagasy ty tsika resana am'zany de hoe tsy maintsy misy foana ny sampandrara angeza be eo ambonin'ny sampana samihafa na ny orinasa mpanjakana zany na reo sehatra zay misehatra tahaka ny hoe andranomasina andranomamy sy ny resaka tontolo fandraisan-davitra zay manao ny régulation sy manao ny fanaraha-maso andrendretretreny satria lalàna ny mametraka an'ireny de zay le resahany député Miara Manonja Talata hoe lay tena tokony hanao zay régulation zay asa ny fifandraisan-davitra zany dia ndraindray tsy mipetraka araka ny tokony izy de manao zay tiany atao ary mitady andrefy ary le opérateur raha resaka moa zany tsika de tena mandrefy mihitsy satria le commission d'enquête parlementaire zany zao no oetriny izy mitady anetsina ny vava mihitsy hitanao kely fotsiny am'izay zavatra zay mampy amin'izy de zao le autorité mametraka ny tenany hoe autorité de régulation manano fahefam-panjakana zany fa autorité tsy mahavita inona ary autorité mampime ohatra ny teneniko ohatrany hoe idino amin'ny efitrano anankiray zany ny opérateur anankitelo fa maditra de le autorité miandry aty mitana ny lakile le opérateur le anankitelo nefa manana lakile passe-partout ao anatiny eo de afaka mivoaka fotsiny na idina avy aty avelana za tsy voahidin'le ARTEC akory zany zavatra zany no mitranga amin'io na amin'ny lafiny lalàna na amin'ny lafiny fitaovana na amin'ny rehetrarehetra na amin'ny fitaovana ampiasan'ny ARTEC naovana contrôle technique an'io opérateur reo zany tsy manana ny ARTEC fa ny any amin'ny opérateur téléphonie mobile manana ary raha manana ny eritreritra aza ny ARTEC raha nindresany taminay de hoe tsy azo mipetraka aty aminay zavatra io ke izy contrôlena no ametra anazy ke tsy azo mipetraka aty de tsy mitely le ARTEC de le ARTEC koa am'izay koa rehefa mipetraka hoe hovidiny ty fitaovana tena mafonja be ty zay mandimby eo de hoe ozy ministre hoe tsy prioritaire ty satria maninona mikitikitika le 2% sy mikitikitika zavatra mety mandeha zany hoe eo am'le contrôle suivi mba havana tena mijery sy mangarahara mihitsiny zany ny tena bafo eo amin'ny zavatra io ary tsy zavatra anjary mihitsiny zany io raha tsy ohatra tena anaovana zavatra isaka be ary miteny aminareo zany fa le ministère en poste zany am'izao fotoana zao de araka fitenena hoe coquille vide zay zany ny tena fandeha liso mialatsiny amin'ny tena zany fa tena mampalahelo raha ohatra miposte any amin'ny firenekafany zany any tena manama izy azy manana zany banque postale le inona sy bafa le fanenona fa neto amintsika
tena mampalahelo reny am'tady resaka digitalisation sy resaka numérique tenenina basculement zay mamaky azy fa tsy le resaka zay fa zavatra efa mandeha mbolo resantsika amin'ny fotoana manaraka indray deputera Mbosalama Emilien toy an'ity raha ty fa tsy avelantsika ty raha tsy afantatra an'izany ny vahoaka satria tena raha-mbahoaka zao ary nanaovana privatisation antony de mba ahafahana hoe mahazo tolotra tsara kanefa de apotika izy am'izao fotoana zao amaraparanazy tsika fefavonina reo mpanolotsaina ny tanàna zay eto Antananarivo renivohitra zay hiatrikady lehibe am'zoma ho avy izao deputera Mbosalama Emilien zay solomamoaka ny boribory tamin'ny fahefatra ianao za tompona raikitra voalohany ny antoko tiako Madagasikara alohan'ny hamarana anazy azahoaizany redynamisation na fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara vitiny natao tao amin'ny espace gold itoya teny Anosy-Be ahoana indray ny toyany manana fokotany maromaro eo amin'ny telopolo mahery eo ianao atao anatin'ny roa telopolo faniry ary efa mandeha mihitsiny izy zao satria efa zay ny toromarika avy any amin'ny birao politika ary tsika koa antoko politika manara-dalàna sy manana zany hoe discipline du parti zany de efa mitoy ny resaka redynamisation am'izao fotoana zao ary efa hatramin'iny taorinin'iny relancement officiel ny redynamisation zany dia efa fokotany enina zany zao ny efa voapetraka ny birao mandrafitra an'izany dia ny fokotan'ny Lamvatopasika dia ny fokotan'ny 3i Sonerana 3j Sonerana ary ny 3l fedanana Sonerana ihany koa dia ny ohatran'izay koa neny no zato andrefana voalohany amin'ny manaraka zao zany amin'ny sabotsy zao dia hiditra indray amin'ny fametrahana ny bureau ny fokotim sy ny rafitra rehetra mametraka azy de jeune team femme team sy ny bureau mandrafitra an'izany fokotim zany eny amin'ny fokotany Anosipatrana andrefana de eny amin'ny fokotany Ampangabe Anjanaka ny folo de aorinan'izay de efa mandeha ndraiky eo any amin'ny fokotany Anosipatrana Tsinanana sy ny atia Mahakato Maroa sy ny Hoanosy Mavelona zany hoe ezahana zany aloha amin'ny faran'ny taona dia voapetraka daholo ny bureau fokotim sy ny rafitra mandrafitra zany eny amin'ny boribory tany faefatra zany zay tana fokotany 20 ary amin'ny taona vaovao 2020 sy 2021 dia mba efa président ny distinma voafidy no hitatana anjaran-draro mijery hoe mety aminay io sa tsy mety fa tsisy hidiran'ny solombavambahoaka fa anjaran'ny fokotim izay mandrafitra izany no mijery hoe mety aminay io na solo ihany de anjara no mifidy an'izany fa tsy de izaha loatra no manao zany ka mety ao zany de efa miteniny ny olona rehetra am'izay resaka redynamisation zay satria misy ao ny atao hoe fiche d'adhésion zay azahoana makaratra mampikambana ary zay olona manana zay fiche d'adhésion zay ihany no afaka zany no mifidy zay olona hitondrany eo amin'ny fokotim zany ka asa manoatra ny baolina ambomanarina efa vita efa tsy mikanja tsony vao hoe raha mela torpille izy zao de tsy maty ny baolina tsy na vitesse izy zany hoe tiako lazaina hoe tongava mifidy fa tsy rehefa vita amin'ny fividana fokotima zay hoe zay tsy tiana io ka ianao tsy tonga mifidiko ka tongava fa de efa manentana hoe tongava manao an'izay fividana zay farany ary eto amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana angamba tiako tenenana kely eny amin'ny eo amin'ny fokotany eo amin'ny boribory tany faefatra namana faniry am'izao fotoana zao de misy tsindrona vaovao mipetraka eny ataondrareo hoe rox le izy dia comprimé kely ohatran'ny nevakinina taloha reny zany de afrikanina no mivarotra an'io izy eny zany mbola tadiaviko moa zany io afrikanina io fa mandefa olona mijery an'io fa afrikanina manely an'izy io eny amin'ny tanàna eny de ny ataony amin'ny voalohany reny le ankizy tsy mianatra sy tanoranora reny lasy vavy no omenan'izy io tsy asainy mividy fa mandalo eny izy dia omena zany hoe nanaovany anazy reny le aluminium amin'ireny le fonina sakafo reny zany reny no anaovandrareo anazy araky ny fitenindrareo zany de asina rano kely iny dia
ampangotrahana le rano amin'ny aluminium de rehefa mangotraka de ale fao le comprimé rehefa latso zany le comprimé de levona de avy am'izay zany zareo tonga de makaniny amin'ny seringue de tonga de itsondromana ary ny tena mampalelo amin'izy de zao tsy ankizy lahy rery fotsy manao an'io fa efa mandeha hatramin'ny ankizy vavy ary de tena simba mihitsiny eny amin'ny boriboritany faevatra eny ary efa ataoko hoe efa misy eo amin'ny fokotany enina zany zao tafiditra am'izao fotoana zao ary eny am'le mialatsiny ny viteny eny am'le faritra iva miteny ipetrahany zany zavatra zany ka za de efa miteny mpitandro filaminana zany hoe ataovy le retsy ny asanareo ary midinina aloha ny elakelatranao any mijery an'io zavatra io fa tena tsy lasa tsony ary mandreraka amin'izy am'izao fotoana zao dia rehefa hita amin'ny polisy fa nitsondromana atao amin'ny sandra le izy taloha de zao efa ataony amin'ny elakelam-pe ndray satria any tsy hita fa saromy pataloha de namendamembavy zany de fa manao an'le izy de tena mampalahelo ary le izy amin'ny andro atoandro mihitsy de sa manendaka le ankizy vavy na le ankizy lahy ary tena hoe tena manimba le taranaka malagasy mihitsy le izy tanora malagasy ka eto zany de tena amin'ny ropitandro filaminana za ndray ny zava-misy am'izao fotoana zao ka medirina aloha ny elakelan-trano fazavarina eny amin'ny boulevard Ratsimandrava neny amin'ny tsenany namotana neny amin'ny route nationale numéro 1 na eny Anosizato fa tena midirina reo ny elakelan-trano manao patrouille apie anatoandro nalina mijery fany tena misy ny zava-doza na mpangalatra na ny mpanamolo sy ny retraretra fa tena raha izao no mitoy de ho tanteraka koa le soratangazety iny hoe efa tonga ty amin'ny ville zao midalo retraretra fa tsy any ambanivohitra ntsony ka zay ngamba no amaranako azy faniry fa dia mametraka indray ny veloma madinidinika sy masina afatopatenina ho antsika rehetra manaraka an'ity fandaran'ity fa dia raha ny satry foana moa tena itenetiko kanefa moa ifa sy mety zarazaraina ary samy manana ndraiky ny olona rehetra ka dia zay no azo lazaina androany fa dia amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandroany dia iverineto ny tenanay hitondra ny teny sy izay famakafakana momba ny fiainan'ny etsika eto amin'ny firenena malagasy makasitraka ny solombamboaka ny Madagasikara andry matora mbosalama Emily antsika tamin'izay fanazavana mafonja de mafonja ny entiny izay ary dia mame fotoana ho amin'ny herinandro indray ny tenany zany iara-dalana amintsika eto indray dia efa mampatsiahy antsika zany fa reo mpanolotsaina ny tanàna zay efa vonombonina atao anatin'ny tanàna Antananarivo no iaraka amintsika eto am'izao fotoana izao zany zay anao zany ny fanazava-kevitra mikasika indrindra ty raharaha zay mahakasika an'izy ireo ty sy ny fiadina ny tanàna Antananarivo satria dia miketrika ny hanala zany reo mpanolotsaina misa folo ao anatin'izany tanàna Antananarivo zany ny eo anivon'ny fiadina na Antananarivo ka ho avy eto izy ireo satria amin'ny zoma izao no hiatrika amin'izay raharaha mpitsarana izay izy ireo solotena telobe zao no hifandimby iaraka amintsika eo dia ny mpanolotsaina Celestin, ny mpanolotsaina Clémence Aranirina, ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo Lili Rafarala zay hitondra zay fanazava-kevitra sy ny fiarovatenan'izy ireo zay eo anatrehan'ireo lalàna samihafa sy ny zo amma olombofidy azy ireo fa eto aloha zany Rina Arabe Mananjara de manararoatra ny amin'ny fiomanany any Mahajanga any hiatrika ny famelomamaso ny antokotiky Madagasikara amin'ny alakamisy fa 14 volana Oktobra efa volana ary efa vony Mahajanga ary ny fietsehana lehibe zay miaraka amin'ny mpanohatra ny rodiben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny zoma fa 15 ny volana Oktobra izany akoatr'izay dia efa nentin'ny solombamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy Tsimondrano ialaira tsy mazafy ny amin'ny fikasana no hetsika lehibe ho ataon'ny tanora tiako Madagasikara ao anatin'ny distrikana Tsimondrano de amin'ny sabotsy fa 30 ny volana Oktobra 2024 dia ao amin'ny place de l'amitié ao Amboanjibe ao anatin'ny commune Bongatsara no anatanterahana an'izany dia hetsika ho ataon'ny tanora tiako Madagasikara zay hiatsona ny rehetra ho avy izany fa dia no fatoerana moa zany araka ny nambaran'izy ireo no homanina sy angatahana amin'izany dia 2,000 ariary monja na 10 000 francs ary dia isy mpanakanto anafana izany lanonana izany dia i Oblaka, i Alson ary Ariane
akoatr'izay ny akaiky indrindra ho any Atsimorany any resantsika dia amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana oktobra zany hoe amin'ny lahady zao Rina Arabe Mananjara de hiatrika fameloma maso ihany koa ny antokotiko Madagasikara ao anatin'ny commune Pitatafika ka amin'ny roa orany indray no anatanterahana zany amin'ny lahady ao amin'ny live hotel Atsimboatra Pitatafika zay zany no fanazavana zany hoe amin'ny alahady fa 7 ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao ao amin'ny live hotel Atsimboatra Pitatafika amin'ny roa ora no anatanterahana ny fameloma maso na ny redynamisation ho an'ny antoko tiako Madagasikara ho an'ity commune Pitatafika ao anatin'ny district Atsimorany ity Rina Arabe Mananjara. Eny ary mitoetra ny fandarana Miara Manonja zay mengy ato amin'ny MBS no sipatrana amin'izao fotoana izao ary dia akasitrahana hatrany ianao manaraka an'izany fandarana izany ary dia zao moa ny tena vao eto amin'ny fitenena ary dia manantitra ny arabo mba ampirarentso ho antsika mianakavy araka nefa nambara teo dia hiatrika fitsarana ny eo anivon'ny conseil municipal misy vitsivitsy maromaro izy ireo fa misy ihany koa izay mpanolo-tsaina atao hoe amin'ny anarany manokany amin'ny mpanolo-tsaina azy ihany koa no iakarany amin'izany fitsarana izany ao ny hoe mpanolo-tsaina ny tanàna n'Antananarivo 10 miatrika fitsarana dia misy mpanolo-tsaina anankiray manana atao hoe sujet hafa ihany koa miatrika an'izay fitsarana izay ka mba tsara ho fantatra ihany ny momba ny izany tontolo izany mba tsy ampitompotrano miono antsika mianakavy manoloana ny raharaha tahaka nytony zany lizy moa zany efa ny amin'ny fitsarana dia mazava loatra ny fitsarana no tompo-teny farany amin'ny raharaha tahaka antony satria izay ihany koa fitsarana ny fitsarana fa ny entony zany dia hoe fanazavana akapobeny zany ny amin'ny hoe ahoana tsara moa zany ny tena natonga ny raharaha satria misy fitoriana ilay izy efa eto akaiketo ny mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra voafito tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara teny anivon'ny boriboritany fahenina dia Andriamatoa Ratsimbazafy Celestin falmerabanao tompoko eny tompoko voalohan-teny aloha zany dia makasitraka amin'ny fandraisana anay eto amin'izao plateau ny Miara Manonja izao ary dia falmerabantsika rehetra aloha amin'ny anaran'ny tompo ao ianao Rina ny namana faniry zay ny vao niala teo nareo teknisianina ary ireo namana mpanolo-tsaina zay fandiby eto dia ny CM Clémence zany sy ny CM Lilia izany mamela ianao aloha Rina mba hiarakory mba aneo ny fiaraha malahelo ny amin'ny reo havana zay atao hoe niaram-boina tamin'ny accident tena natsiravina be tany fianaratsotany dia mampahery an'ireo namandreo ary dia mivavaka koa mivavaka ny am'ireo havana zay marary am'izao fotoan'izao mba ho sitrana aingana dia mahereza rahalahy dia mahereza ranabavy efa natsidika eo tokoa teo Rina fa amin'ny zoma zao amin'ny zoma zao zany fa 5 ambin'ny folo ny volana oktobra dia hiakatra fitsarana zany izahay iza moa le izahay izavy reo izahay zany ao anatin'ny antoko politika tiako Madagasikara dia misy valo ny isanay zany valo ny isanay ary misy avy amin'ny tsy miankina avy amin'ny combat dia misy koa avy amin'ny ERK zany dia izay no mahafolo anay zany raha araka ny filazan'ny Andriamatomera zany dia mbola ho avy ny fitoriana manaraka zany hoe izahay team rehetra de mbola hotoriana dolidoly mbola misy 7 ambin'ny folo zany zay mbola ho avy fa de hoe miandalana araky ny fanazavany Andriamatoa Mera moa ny am'izany fitoriana izany ka hono rehefa nazo an'le taratasy hoe mirakitra an'le fitoriana nareo inona no voalaza ao eno ty ivela mantsy fa hoe misy ny teny hoe mingitrika hono nareo tsy mivory intelo misiesy sy ohatran'izany zany no eno ty ivelany fa eo nareo zany anazavan'ilay izy hoe inona marina no misaotra Rina
Tena antony lehibe de lehibe zany a zay toriana anay a dia ny filazana fa izahay a dia nandika ny article 595 ao amin'ny lalàna 2014 020 zay a mifeha ny conseil municipal nambara ao anatin'io zany a fa izahay a dia tsy niatrika fivirina intelo misetsy réunion consécutive moa le lazana an'le izy ary tena ao amin'ny article 95 tokoa izahay a fepetra izay eto zay zany a de mitondra ny fanazavana ho an'ny mbola sahirana hoe fa inona zany zava-misy zany ary dia ho an'ny vahoaka mihitsy satria ny vahoaka ane no tena patron nay loloha zavatsara zay hoe ny vahoaka ny patron anay a ao amin'ny maha conseil municipal anay a fa tsy ny maire akory a na ny PCM zay ary de rariny angamba raha tonga ny fotoana zao a tena anazavanay hoe inona tokoa ny zava-misy reto ary rina ny zavatra ambara amintsika rehetra amin'ny avana namana sy tapaka rehetra ny voalohany aloha tamin'ny volana jona 2 3 4 juin a dia nisy ny extra normal le azon'olona ny tonga de lazako azy izay zany afaka manao extra isam-bolana session extra isam-bolana ary dia niatrika an'izany zany zahay a araky ny article 83 aloha zay a hoe ahafahanay miatrika ny extra normal izay ara-dalàna iny fa ny 14 juin zahay a de mbola natsona ihany zany hoe amin'io volana jona io ihany a ny hoe a isiny ny fivirina faharoa extra indray ary io extra io de anormal ny lazana azy satria raha jerentsika ny article 83 rina de mazava tsara ny voalaza mialatsiny raha ohatra ho vakiko amin'ny teny français izy hoe le conseil peut réunir en session extraordinaire lorsque les affaires et de la collectivité l'exigent. Toutefois, sa tenue est limitée à une session par mois sans dépasser 3 jours. Zany hoe afaka manao extra zay fa indray mandeha ihany ao anatin'ny volana. Eto indray zany de mifamatika ny rasa tsy izay no nanitsaka lalàna raha ohatra ka tsy tonga ny vory tamin'io fotoana io fa izareo a avy ao amin'ny mpitantana eo anivon'ny commune zany hoe PCM monsieur le maire mipita hatrany amin'ny préfet satria ny préfet moa no manao ny fanamarinana ny fahazonay mivory de zay zany eto dia milaza fa nisy ny fandikan-dalàna kanefa izao na nisy aza fandikan-dalàna zany de zay tsy nitory zay tsy nitory zay tim zay ne mbola tsy nitory mihitsy na debe ara ny zavatra ataonay hoe tokony hitondranay an'izany fitoriana zany fa tsy nitory zay ary raha mijery ndray ny ao amin'ny article ianao 11 ao amin'ny toko faharoa amin'ny règlement intérieur na fitsikam-pianatin'ny mifeha ny conseil municipal dia mazava tsara ny voala zao hoe ny filoha dia tsy afaka mampiantso ty mantsy zany ty etoko ty le izy ny filoha dia tsy afaka mampiantso fotoam-pivirina tsy ara-potoana mihoatra ny indray mandeha isam-bolana ary ny faretany de tsy mihoatra ny 3 andro ka raha izany article zany na tam'le loi 2014 020 na ny am'ty fitsipika anatiny ty iza tompoka no tsy manara-dalàna am'izany hoe zay ve zay nanaraka ny voalaza ny article 83 anaraka ny fitsipika anatiny ao amin'ny toko faharoa article 11 sa izareo zay manao amboletra fotsiny ao amin'ny ataontsika hoe 2014 020 io rina de tena mazava mihitsy ny fipetraky ny andiny dalàna ao hoe misy ny tena hoe ity ny article milaza hoe ity ny lalàna momba an'izay de misy alinéa misy hoe premier alinéa deuxième alinéa fa tsy hita ao anatiny zany mihitsy ny hoe ko satria rehefa misy zany ohatran'izao dia azo itsahana indray le article
ary ny article sy ny alinéa ao am 2014-020 de tsy mifanitsaky zany mihitsy fa zao hoe rehefa izay moa ve zany ny tininy tompona andraikisam-panatanteraka ao atao a de ataony ary de tsy lazainy izy a fa manitsaka lalàna am'zany fotoana izany fa ny manaraka andray a zay tiako hoazavaina tsara amitsika de ny hoe tamin'io 14 juin extra normal io a de mazava ho azy fa izay mpanara-dalàna ka de tsy tonga ny vory zahay tamin'io de tamin'io fotoan'io a dia ny roso zareo a amin'ny fanokafana ny fivoriana saingy tsy ampy ny fetisy satria any amin'ny article 86 ndray de misy miteny hoe mila ny atsasa manilany zany a mampanolo-tsaina tonga ny vory vao azo atomboka ny fivoriana no zany tsy ampy io a dia najanona ny fivoriana fa zao nanomboka teo a ny kontina ho absent indray mandeha izahay teo zany zay de fa nanomboka am'izay konty ary misy kajikajy calcul politika enjana be mihitsy le izy nanomboka eo zay a de fa tadiavina daholo ny irika rehetrarehetra ao anandray ny atonga andreo ho absent amy deuxième session eto aloha de veranako fa ao amin'ny 2014-020 ao a tsy misy an'zany hoe réunion extraordinaire zany hoe session extra tsy misy an'zany tsy misy alinéa am'zany tsy misy article am'zany nefa izany a no nanaovana ny convocation anay de nandeha ndray ary a ilay ataotsika hoe fanemorana n'lay fotoana dia tamy 18 juin teo ndray zany a le 14 juin de aloha azavaiko aminao tsara rina fa io 14 juin 18 juin io a ny OJ dia andinina budget primitif 2021 zay zany ny OJ tika le OJ ordre du jour azafady de rehefa tsy vita zany tamy 14 de natsona ndray tamy 18 ary zay tonga eo kosa moa zay ny voalazany lalàna de afaka tonga dia manapaka izy zay zany anjavnisy fa rehefa tsy tonga teo zany satria zay fa miteny hoe a tsy ara-dalàna io a de inona zavatra misy a tena tonga de teo zany zay dia everina fa nanao a de rampazy mialatsindray am'le fiteny hoe deuxième absence andray zany io absent fahandroandray zany zahay de fa mifampiandro zany sisa am'le hoe raha vo misy fantelony eo io de tonga dia tratra n'lay voalaza any amin'ny article 95 hoe absent intelo a ireo de nisy fantelony ndray de nisy tokoa ary ny fantelony ity loha mariako ely a zay moa zany efa mahita ny tsy ara-dalàna matetitetika ao amin'io commune de nefa rano mba andeo le retsy mba andeha ho any amin'ny préfet atsika ndo tsika ho any amin'ny préfet de mba antany hoe ahoanty rehefa nanontany anandriamato préfet zay napetraka tsara hoe nisy fampetsona fivoriana tamin'ny 14 zay efa deuxième extra tsy ara-dalàna dia mbola nampiantso ndray a le 18 de tia antany anao zay monsieur le préfet fivoriana firy moa zany misy ao anatin'zany satria ny OJ de tokana ihany a de ny andinihana budget primitif tena nylaza ny préfet de police olon-dehibe izy a ary général izy tena nyteny izy hoe tena fivoriana tokana ihany zany ary zay mino fa amin'ny fotoana koa zay mety mba ahafahan'ny préfet de police miteny de tokony ho tazominy everinay fa tena homme de parole andriamatoa préfet de police fa izany ny fanazavana raha nangataka fambe dehibe moa zahatra tsy ara-dalàna zany fa mbola tsy zany moa le resaka ifanaovana eto a tamin'andriamatoa préfet de police fa izy fotsiny teny hoe ataovy matanjaka tsara fotsiny fiarovatena anareo fa raha io no anotaninareo de tena mazava fa fivoriana ray satria andinihana budget primitif ihany io fa tsy nisy hoe ny 14 zareo nandinika inona 18 andinika inona dia izay zany aloha fanamariana ataoko fa tamy 9 juillet io le fantelony io zany le fivoriana mbola azonay atao a extra isam-bolana ary ara-dalàna io ko satria efa ara-dalàna io a de tonga tena hoe grand complet a izahay rehetrarehetra 28 ny isanay zay mba tsao a efa tafiditra atao anatin'le hoe a izany maro anisa dia zay zany a tonga tao fa eo zany le miverimberina misy namanay zay a dia tsahivoko kely le fomba fiteniny hoe teo a fanivandravandra indray ny ara-tsi-panahy
vandravandra ny mauvaise foi, ny mauvaise pensée, ny mauvais rehetrarehetra na ny vantana ny vandravandra. Ahoana moa zany ny zavatra nisy tamin'io fotoana io. Tonga zay vory tamin'ny valo ora ny voalaza fanombohan'ny fivoriana. Ny namanay efa misy tonga tamin'ny fito, sasasasany tamin'ny fito sasany, za tamin'ny fito sasany ny tonga. Ary rehefa tonga de niditra tao am'le hémicycle dia fanaonay aloha, ary tsy za ihany fa ny namana erikasy ny rehetrarehetra dia mijery hoe fa ao ve ny fiche de présence, satria fanaonay zany rehefa ao io de tonga zay de fa afaka marqué zany fiche de présence zany de mbola tsy ao de mba voaboaka teo tokotany teo zahay de fampiresiresaka fa fanaonay zany ny fampizary zany hoe zao zava-misy. Ary misy ary mbola niresaka tamin'ny mpanao gazety fa inona ny zavatra nitranga tamin'ny valo asana 2 minitra na 3 minitra nisy lakolosy efa fanao zany iditra zay iny lakolosy indrindra lazaiko anao fidirana fa raha ny fanaonay tao ny lakolosy voalohany dia fidirana ao am'lay toerana fa iny zany tsy fataray ny fisiny tsy fisiny fa rehefa naneno lakolosy de niditra zay ay lakolosy fandravana ny fivoriana fa tsy ampiny quorum zay raha avandray zany fivoriana misy olona tao misy olona vitsivitsy tao fa izahay zany aloha mbola araky ny fanaonay taty avelany taty dia tena tonga dia ravana hoe miemotra ndray ty zany fa tsy ampy tonga de natao aingakaingana zany ny hoe firy ny isan'ny tonga eto afahana tonga de mahazo an'lay hoe intelo tsy tonga zay ary rehefa telo tsy tonga zay de tonga dia miatra lay article 95 tamin'ny fotoana feno hoe telo no teo zany feno ny telo ny filazana azy mbola veriko ihany fa monsieur le préfet tamin'ny mbola fanina hoe maneno lakolosy ahoana de zao ny toe ny monsieur Rina zay zany de gaga fotsiny de nijerena tsy misy fiche de présence atsony ao zany hoe mbataina angamba sa tsy nentina fiche de présence de natao tany ambadimbadika tany ho an'le namanay fa izay zany de tonga de tsisy nininona tao de nataonay nanao fiche de présence manokana izahay ary iny fiche de présence manokana nataonay iny dia nasonay mihitsy mpanao gazety mba ho témoin dia tonga teo zay dia nentinay tany amin'ny secm any amin'ny secrétaire exécutif zay mpandraraha any de efa ity moa ty netiko ty moa zany ity zany zao dia manodidina ny 5 zay ny manao atao anatin'ity satria ny antony 7 zay misy moa zany rehefa ohatra hoe zay zany de misy tonga de lasa nandeha no fa mbola misy maromaro ny teo de 5 zay no ao anatin'ity zany zany ny zavatra misy mahatonga anay miteny hoe tena nisy tena mauvaise foi tamin'iny fivoriana tamin'ny 9 iny zay milaza fa izay zany dia nandika mihitsy ny article 95 de zao ny toany nolazaina zay fa intelo absent de noho zany dia nanaovany zay de mex nanaovana demande d'explication zahay satria zany no voalaza ao anatin'ny article hoe rehefa tsy tonga inte de manao de nanao zahay zay zany tena manao ara-dalàna monsieur Rina ara-dalàna foany zay ao tena ny ara-dalàna zany nge ny antsoantso eto amin'ny tany sy ny fanjakana hoe oka mba samy anara-dalàna de namaly zay ary namaly mitambatra zay de nahazavainay tao hoe zao ny zava-nisy teo avelany zao ary raha tena maniray zay voalaza any am'zany article 95 zany zay raha sitrakorina alonge vakiko mihitsy aloha lay article 95 zao le voalaza ao anatin'le izy hoe tout membre du conseil qui sans motif légitime et valable zay mihevitra fa légitime tsy légal raha légal mantsy izy tsy azonao dina hevitra mihitsy tsy azonao anaovana interprétation fa tsy légitime ve zany fanazavanay teo ivelany teo zay ary tsy 2 minitra tsy 3 minitra fa niditra zay everinay fa raha mandray an'zany article 95 zany tokony reconnaître hoe
teny zay de légitime io ary valable. Reconnu par le Conseil, n'a pas participé à 3 sessions consécutives, peu après avoir été invité à fournir ses explications, être exclu du Conseil pour le restant de son mandat. De nanao an'io zay ary nomenay ny tompon'andraikitra lehibe de nomenay ny maire, nomenay ny préfet de police, nomenay andriamatoa PCM ty moa ny copian'izany taratasy nalefanay na nazavainay fa inona ny antony de nazavainay hoe azafady re tompoko convocation d'une autre session extra qu'il qualifie de réunion extra supplémentaire. Zany tsy voalaza mihitsy ao anatin'ny lalàna zany manao violation na lalàna mihitsy zany. De zay natao zay mifanazavana nataonay ary tsy misy mihitsy zany hoe réunion extra supplémentaire zany tsy misy navalinay fa de zao hoe nidona tamin'ny tsy fatako hoe rindrina ve sa inona fa tsy nisy fanatoy antsony avy aty zatra ohatra nytony mantsy feveranay azy de mbola misy fampiresana kely hoe tiany nalefanay de tiany valiny le izy zany zany no anisany zara ataoko hoe nisy tao anatiny io resaka io fa de ny navaliny azy moa zany de ny hoe toriny anareo notoriny zahay zay zany nyvaliny taratasy nalefanay nitoriny zay ary dia hotorina daholo zahay 7 ny tim tompoko mbola 7 ary de efa miororo ny sasany am'izany hoe torina nefa za de mifampahery fa tsy mitory zany inge azo atao azo atao nizanizy zany azafady indrindra nisy an'le hoe absent tamin'ny voalohany de nisy ndray ny absent faharoa misy ndray ny absent fahantelo de ireo olona absent le voalohany faharoa fahatelo reo ve zany mitovy daholo hoe folo foana reto le folo le absent reto de folo ndray le faharoa de folo ndray le fahatelo reo zany de tena mitovy foana reo tovy foana hatrato am'ty le tena mitovy reo zany de zay le izy hoe reo le absent reo de nandeha ndray le fifirina de reo ihany ndray le mbola absent mandeha ndray de reo ihany le absent le izy zany fa nisy zahatra kendry toana nandrasana mihitsy ao taminay hoe raha vao efa roa ty de jereo tsara ny kajikajiny io fa raha vao milisatra kely tonga de tratra am'izay izy 28 de ono izy ty zany raha atao hoe mandeha atao hoe resy zany nareo andeha atao hoe de ho tonga tany amin'ny fanalana nareo ao amin'ny conseil municipal zany ty zavatra ty eny ny lalàna aloha de lalàna eny lalàna fa misy miteny mantsy hoe misy idirana resaka politika ny olona mijery ty ivelany no miteny an'izay hoe ohatra ny tafiditra politika le izy reto ny tena mpitrifatrifa anato sy ny sisa fijerin'ny olona zany dia io zany zao misy an'io dia misy miteny mihitsy hoe fananalanareo mihitsy no mety hoe ny efaran'le zavatra hoana mety fahitanao azay ho anay aloha zay moa zany dia sady manao politika no mieza kokoa mba tena fiainana fanaraka misy stime ao fa lazaiko teo misy combat ao misy IRK ary ao alatsiny manona namana hoe zay Clémence IRK tafiditra ao anatiny io de zao le izy zay zany ary feny am'izay zavatra lazaiko zany de tena mahatoky ny fitsarany zahay mahatoky ny fitsarana zahay mino zahay fa tena olokendry reo mpitsara reo ary nanao fianianany reo mpitsara reo fa tsy anao fitsarana amin'ny tanily reo na fiangarana partialité tsy anao fitsarany reo zay ataotsika hoe politika indrindraindrindra tsy manao fitsarana politika reo na hoe antokony ho tsaraina eto tsy zay le izy ary zay de manatena efa ohatrany hoe ady hoe zany ilazana an'ity zay de manatena hivoaka mpandresy zay zany ao anatiny ty fa raha sanatrehan'zany ary zay ozy izy hoe tena mangataka antsika rehetra mba hifampitondra ambavaka fa raha sanatrehan'zany tokoa ka zany ny zavatra am'izao zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny fotoana lava de lava zany ama tsy teny an'le fiteny hoe 80 taona mbola tsy nisy an'zany teto am'ty tany sy ny fanjakany ty fa hoe isy de asa ngamba
ny fahagagana say ny ataontsika hoe zava-dehibe ka zay mihitsy manantena iverenako ihany le hoe ny fitoriana de azo atao nizan'izy na tsy ianao zao ke tsy manao ninona azoko torina foronoko an'izao sao fa mino zay fa ny any amin'ny fitsarana dia olo-kendry ny any andinika tsara an'izao raharaha zao aretony amaranako azy rina fa maromaro ny olona zay manontany ahoana azo atrena ve ny fitsarany manao na azo ampahireza oadray zany fitsarana zany tompoko de zany ny fitsarantsika eto hoe azo atrehany izay mba tsy ho tonga andray hoe manao incitation à la haine fa azo ny rehetra atrehana le izy ampahery avy ny vadiko ampahery avy ny zanako ampahery avy reo pray atoko amiko dia hoe sakasakanana natao inona fa dia tongava re mifampaherytsika fa tena zava-dehibe zany rehetra izany makasitraka rina eny ary de isaoran'andriamato Ratsimazafy Celestin izay mpanolotsaina ny tanàna eo nivon'ny commune Antananarivo renivohitra nitondra an'izay fanazavana izay satria dia hoe hiatrika fitsarana zany iry izy ireo amin'ny zoma ho avy izao ary dia efa ao ihany koa ny namana Clémence Rarinirina izay andimby toerana azy satria mbola le resaka teo ihany no mbola hitondrany Clémence Rarinirina fanazavana mangataka fitenenana mafy de mafy Andriamato Ratsimazafy Celestin omeko 30 secondes anao 30 secondes efa voalazako teo fa zay mbola tsy nitory zany mihitsy raha izay tima mbola tsy nitory hoe PCM maire isa fa zao zany tsy midika hoe zay ve zany amin'ny zavatra tsy azo reny de tsy mba hanao an'izany ya fa zay zany de fa misy dossier ihany zay tena tianay mihitsy ny hoe grand complet io dossier io zay makasika ny olobe anankiray ao amin'ny commune ao zay manao ambiletra tany eny Ambohimanarina eny dia efa feno ny dossier de ho avy zay makasitraka eo fa dia ny am'zoma aloha zany no atrehana fa dia isaorana Andriamato Ratsimazafy Celestin nitondra an'izay fanazavana izay izy ty moa tanàna n'Antananarivo ny resaka Antananarivo renivohitry Madagasikara dia eto ny besimaro mitazana hoe manahoana izany fiainana ao amina renivohitra na firenena anankiray zany vao miteny ianao firenena anankiray ohatra ianao hiteny hoe France de Paris ny ao an-tsain'ny olona vao hiteny ianao hoe Madagasikara de Antananarivo no ao an-tsain'ny olona kanefa ao amin'izany commune izany dia manahirana ny toedrara amin'izao fotoana izao na ny mpanolotsaina ny tanàna na ny be ny tanàna dia olom-boafidy izy ireo zany ary samy solo tena mbahoaka avokoa ao anatin'ny ilay antsoina hoe commune Antananarivo renivohitra ary samy mamatra amin'ny resaka andinin-dalàna de le vahoaka zany eto mitazana ao anatin'ny izay rehetrarehetra zay efa ienana ny fahantrana isan'andro kanefa de mbola io zany aloha no zava-misy efa eto akaiky eto i Clémence Rarinirina zay mpanolotsaina ny tanàna na Antananarivo ihany koa mbola mitondra titre IRK ianao hatramin'izao zay aloha eny azy faly miarabany Clémence aloha fa ianao aloha zany de anisan'le anankifolo torina ary ianao ihany koa manana atao hoe sujet hafa ihany koa amin'izay tontolo ny fitoriana zay ihany koa satria nisy olona ianao ndray no nitory koa ho resantsika eto zay fa dia omena sehatra avy hatrany ary Clémence inona ihany ry Clémence ty raharaha tsisy farany ty zany ny tenin'ny olona faly miarabanao namana Rina Rabe Mananjara miaraban'ny Fanira Zafy Manantany miaraban'ny namana Lila Faralazy ho avy andimby toerana eto rehefa aveo miaraban'ny technicianina miarabantsika rehetra fanaraka tsy tapaka ny fandarana Miara Manonja eto amin'ny MPS sy nany eto toerana na ny ivelany zany zay manaraka sy manjoya ny fandaranty ny radio Mada ny iry MPS radio ihany koa ao anatin'izay miarabantsika rehetra de avaliko avy hatrany no fantaninao ozy izy ianao inona foana ary ty fitoritoriny ity de io izy hitatsika miariary zao hoe io lay nainandre tsy toaina io lay pentanana n'Antananarivo ary mino marimarina fa raha nisy nanome tsiny angamba tany alolo tany de tsy hanome tsiny intsony izy ankehitriny fa io miariary io hoe olom-boafidy izy samy manaky an'izany angambany fa izay koa olom-boafidy fa tsy tahotra tsy enatra fa dia mahavita mangataka ny fanesorana olom-boafidy amin'ny toerany lehibe ny tanàna inona ny antony tsotra kely le valiny
tsy mahazaka demokrasia mipeny tanàna, tsy mahazaka olona miteny, tsy mahazaka olona mitsikera, tsy mahazaka olona manitsy fa de ny tiany ihany a ny ataony. Dia mba hahafana manakombombava anay olo voafidy dia ny vahaolana hitany a de ny fitoriana ary miray tsikombakomba aminy am'izany a ireo miray lisitra ao anatin'ny erika rehetra ary miray tsikombakomba amin'ny aminy koa ireo olom-boatendry ao anatin'izao raharaha zao. Ono ao anatin'le IRK ianao ihany no to IRK zany no lasa ty fa ny IRK ambony ary inona mety fanazavana ohatra satria be deabe ny olona manontany an'izay. Iny tokoa de fanontaniana petraky ny olona hoe maninona moa zany Clémence lasa mitovitovy tadodokankam kokoa amin'ny antoko tiako Madagasikara. Ny antony de tsotra be. Raha raisina ohatra tony raharaha tony. Raha raisina tony raharaha tony satria ny antony de tsotra. Izahay aloha voalohany indrindra de olom-boafidy. Mpanolotsaina ny tanàna ary marina be ny nambarany namana Célestin teo hoe ny mponina Antananarivo, ny vahoaka no patroanay. Ny patroako tsy Naina Andriatsitohaina, ny patroako tsy ny PCM, ny patroako tsy Andry Rajoelina filoham-pirenena, ny patroako tsy ny RK rehetra na ny RD na ny Maparana izany iza fa ny patroako raha za manokana dia ny vahoaka Antananarivo, ohatra ny patroa mpanolotsaina rehetra. Ka noho izany indrindra, rehefa mahatsapa zahay fa misy kosa fanafitohinana na fanohintohinana ny fiainan'ny vahoaka Antananarivo de lojika be mihitsy raha mijoro izahay mpanolotsaina, izay nofidin'ny vahoaka isolo tena azy eo anivony zany filan-kevitra munisipaly zany isolo tena azy eto amin'ny tanàna Antananarivo. Saingy ny zavatra mampalahelo satria miresaka fitoriana isika de rehefa mba miteny ianao miaro an'ilay vahoaka de lazaina fa fahavalo, dia rehefa lazaina fa fahavalo dia eliminena. Isaorana aloha fa mbola elimination amin'ny alalana fitoriana fa tsy elimination zavatra hafa fa zay zany aloha le zavatra eritreretin-jareo takatry ny sainy ao anatin'izay hoe ahafahana manakombombava veriko ihany zay anay mpanolotsaina izay. Ary raha miresaka fitoriana isika namana Riana be Mananjara, ny tenako manokana anie zao de fa intelo intelo nanaovana demande na déchéance. Anankiray zany zao ty rahana miaraka amin'ny mpanolotsaina namana eo anivon'ny team sy ny combat ty fa efa misy fitoriana anankiroa any mangataka ihany koa hoe Sory Clémence io. Inona ny antony? Inona aloha izy aloha le mangataka ray président Pokotany. Azonareo onona tena tsy manonofo mihitsy nareo président Pokotany mangataka fanesorana olom-boatendry, mangataka fanesorana olom-boafidy eny MTA. Ary faharoa de ny ben'ny tanàna, de ny fantelo moa zany io mbola ben'ny tanàna io ihany. Tsy maty voalavo akipo, tsy manaiky mihitsy raha tsy miala izahay olom-boafidy zay le tanjona ao anatin'izay resaka zay. Ka iny ana zany le raha anankitelo zany de miara-miakatra amin'io daholy. Zany hoe hoavy koa zany le président Pokotany na ny solombava na ny mpisolo-bavany hoe telo be zao raha telo be zao mba azonao atao hoe azavaina kely hoe mety tsy azo raha telo de eny tokoa azavaiko. Io moa zany de angarediny io io moa marina be ny teny maître Lala rehefa niakatra teny amin'ny fitsarana zao vao tamin'ny herinandro zao niakatra teo vao tamin'ny zoma ndray tery amin'ny appel télé de teny mihitsy izy hoe vehivavy kely io de hitanareo anaovana angaretona, vehivavy kely io de hitanareo toritoriana lava ery fa ny olona rehefa tsy malala menatra de tsy malala menatra izy. Zay le izy. Le voalohany le fitoriana napetraky ny président Pokotany. Le président Pokotany aloha de tena olona tsy fantatro mihitsy izy io mbola tsy hofanena tamiko nandray maraina ary tsy manambola amiko izy ary tsy nisolokiko ihany koa fa de mitory izy. De ny fitoriana ato zao raha ny zavatra napetrany teny amin'ny fitsarana de hoe ny zavatra tiako tsipihana de hoe ohatrany hoe io président Pokotany io de nanatrika anay tao. Zany hoe tsy haiko aloha na mety hoe transparent ve izy de tsy hitanay na invisible zany plutôt de tsy hitanay izy fa ka izy zany mijoro tao kaikaiky tao satria raha le fitoriana napetrany ty de ohatrany hoe nanatrika anay teo mihitsy izy ka nahita mihitsy hoe io Clémence fa nanao an'izao de io izy fa nanao an'izao. Bon, zay moa zany fanamariana. Inona le votoatin'le fitoriana? Votoatin'ny fitoriana de ozy izy hoe ianao ozy izy de lany amin'ny anaran'ny RK de ianao zany ozy izy de misolo tena ny parti politique. Any aloha de efa diso. Ny RK de tsy parti politique mihitsy plateforme io, za tsy membre na parti politique hatramin'izay ka hatramin'izao tsika miteny zao tsy anaty antoko politique de nangatahany zany tao anatin'izay ny zavatra andresahany zany tao anatin'izay satria mila motivena moa zany no fitoriana de ozy izy hoe za olona ampafantatra fa za de efa nilaza-pahibe maso fa miala tsy ho erika. Toy zany hoe mba avoay hoe zany
oronam-peo na raky tsara zany fa za Clémence Ranirina tsy mbola nyteneny zany mihitsy hoe za de miala tsy ho herika ary eto koa de tonga de tsy piako ny fanamariana hoe zahako tsy hoe tsy te hiala tsy ho herika fa tsy afaka miala tsy ho herika raha mbola tiany vahoaka an'Antananarivo satria io kosa ny lisitra nalany dia zay kosa ny lalàna hoe tsy mahazo miala zany tsy mahazo mametraka démission sady ianao raha tsy diso zay mpanao gazety loha lisitra ianao loha lisitra tamin'inony tam'ireny zay mihitsy loha lisitry ny herika ka zay mantsy ny tiako tsipihana misy miteny fa maninona ny tsy miala tsy afaka miala satria ny vahoaka an'Antananarivo araka averiko foana le nambarana namana Célestin teo reo ny patron-anay sady didim-pitsarana tam'ireny hoe herika no zay indrindra zay ny tsy afahako zay le izy fa misy mieritreritra mantsy hoe ady io de mifikitra eo tsy zina ny fikirana amin'ny seza adredredre am'izao efa zava-misy atao firenena zao hoe de iza ny fikitra amin'io zavatra efa mampimebe io tsisy fikitra am'izany mihitsy zay le izy de zay zany nyteneniny hoe za olona zay fanapafantatra sa tsy napafantatra an'izany mihitsy hoe miala fa zavatra hafa no nyteneniko faharoa manarakarak'izay isan'ny votoatin'ny fitoriny koa mifangatahany am'le fanesorana de ozy izy hoe za ony tsy faly fanomenan'ny PCM UPCM ralitery io ny toerana PCM de hoy za hoe angamba namana lelira farala ho avy eo fa samy témoin teo daholo zara no miprésente ny mpanolotsaina rehetra hoe hito ny candidat ny herika fenao tsy nanany eritreritra zany hoe mahateo anao karaha ola eritreritra hoe raha ohatra eritreritra raha adversaire-nao ve de anao ny présenter en candidature logique ave zany fa zay le teneniko hoe rehefa lorsqu'on veut tuer son chien on dit on l'accuse de rage rehefa tianao vonona ny olona zany ny biby anankiray ny alikanao de teny lazainao fa hoe voan'ny aromotana izy ohatra zay koa le hoe lazainy fa hoe ny nanomboka tamin'ny 22 23 24 janvier 2020 ona de fa nanomboka hoe tsy nyray tendro tamin'ny ben'ny tanàna nanomboka nisy ohatrany hoe nisy disadisa zany anaitsy ny ben'ny tanàna entrenasy ny ben'ny tanàna normal ko ahoana moa ianao mametraka fourrière lafo be ary amafisiko eto ataovy ny côte fa miaraka amin'ny droit de fourrière miaraka amin'ny droit de gardiennage miaraka amin'ny le transport makany amin'ny fourrière de fa mahatratra route tapitrisy ariary folo andro amafisiko zany satria zany koa isan'ny hitoriana eto hoe tsy marina hono zany fourrière na route tapitrisy ariary zany fa mandangy hono Clémence zany isan'ny hitoriana daholy marina zany ka any anaty document ne misy an'izany mazava zany rehetrarehetra zany isan'ny hitorin'io président Bokotany io ana de zay hoe magagana hoe ohatrany hoe hitany mihitsy aho sa tsy haiko na nanaraka anatany trano izy ve ary matahotra raha zany tokoa misy fa zay zany le isan'ny hitorinana ao anatin'le izy resaka hoe io le resaka fourrière zany nitoriana ato de hoe antsy manaja ny ligne ny antoko ianao niaraka tamin'ny IRK de tokony manaja ny miaraka amin'ny président miaraka manohana foana ny volomboasary zany raha tsorina le izy za miala tsiny tompoko amafisiko eto za tsy naman'izay miaro amin'ny zavatra tsy rariny rehefa hitako fa tsy rariny miteny aloha fa rehefa tsy mety le tenena de teneniko eny ampanao gazety ampahafantariko ny vahoaka rehefa tsy zakany de tsy zakany de toriny ohatr'izay le zavatra mitranga ohatrohatran'izay zany le zavatra hitorin'le président Bokotany io ana de hoe misy koa zany hoe tamin'ny session anay tamin'ny volana mai de hoe ianao tsy mifidy an'ity de ianao koa tsy mifidy an'ity fa angamo za azo nizaniza terena amin'izay zavatra fidiko averyko ny vahoaka no patron anay ka rehefa tsy maharesy lahatra ana le zavatra roso de tsy fidiko ahoana moa zany terenao fotsiny tsy maintsy za tsy maintsy hividy an'ity nefa ianao tsy parti politique fa plateforme tika zany resaka hoe discipline de parti diso be mihitsy raha miresaka an'izany ety amiko aty hono azavady miresaka an'izay ianao ao andamosinao hatrany ve raha mifeveran'ny Clémence azy zany ireo vahoaka izay ny fidenao tamin'ireny fifidianan'ireny ka hatreto na inona no inona zavatra mitranga ny zavatra hitako aloha de ny ahoana fahatsapana masivana anankiray de ny Facebook aloha ny hita ny any ny ahafahan'ny olona maneho hevitra malalaka satria ny olona efa tsy avela maneho hevitra malalaka tsony ny kalamanjana sy ny sisy ety amin'ny anao manjery sy any amin'ny Facebook sisa no ahafahan'ny olona maneho hevitra de raha ny hitako aloha ny any anatin'ny Facebook de ny akamaroan'ny olona dia manohana ary am'izao fotoana zao efa mandeha ny ataontsika hoe karazana communication izay ataonay mpanolotsaina izay esorina de hitako tokoa hitanay tokoa raha namafaina zany na manalelira faralary avy eo fa tena marobe ny manohana anay ao anatin'izany ary le izy koa moa zany normal le olona raha manohana satria ny antony tsotra Clémence Ranirina zao raha za manokana ny resako eto zany hoe tsy miaro anahy tsy ny intérêt-ako ny arovako hoe za miaro anahy fa so vahoaka no narovako teto vahoaka no arovanay mpanolotsaina vahoaka no nijoroanay de nefa no setriny zany de toriny zay takina ny fanesorana anay
ohatra zavatra tsy logika mihitsy zany zavatra zany fa io moa araka ny teneny namana Célestin teo de hoe any amin'ny fitsarana ny baolina zay le momba le fitoriana napetraka le président Bokotany mbola misy ray de mitovy am'ty ihany zay le hoe copier-coller le nataony nalotsaka mibe ny tanàna zany hoe za le président Bokotany tsy présent tao aminay tao izy na hoe invisible araka ny teniko fa nampitondraina anazy le fitoriana hoe ty de ndana mitory zay le atao sovaliana zany le olona de ohatr'izay ihany keo neny be ny tanàna fa napinkely fotsiny hoe ianao koa na me procuration ny antoko-tim ohatry afaka manao an'izany mihitsy ao anatin'ny lalàna de mazava hoe afaka manome procuration anampanolotsaina zay safidiko zany le izy ka zay moa nitanjonay ao anatin'le izy de fiarovana vahoaka foana tsisy kajikajy politika mihitsy le izy fa hoe ahoana fa namiaro ny mponina Tananarivo de effectivement na ekeko zany na me procuration mihitsy fa satria ny zavatra kosa le resaka CMH le resaka etra lavibe famoronana etra marobe am'le fandokona trano sy ny sisy reto ny rahanay mihitsy ndao tsika hiara entana anohatra an'io de isa stratégie napetraka mihitsy tam'izay hoe ahoana no afahana manohatra ny zavatra io zay ny antony nanomezako procuration ny antoko ty mpanontsaina ny antoko tiako Madagasikara za raha teo koa tam'izay fotoana zay ny vahiny tany amin'ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra tsy miankina tsy présent teo amin'ny toerana mihitsy de zany de hitoriana zany hoe averiko koa le niteneny namana Célestin teo raha misy ny manitsakitsaka lalàna tsy izahay fa ry zareo ny tena mpanitsakitsaka lalàna ary mino marimarina inoko marimarina fa ny eo amin'ny tribunaly tsy maintsy ahitan'izay hoe iza marina sy tena mpanitsakitsaka lalàna izay roa zay de mbola misy fanotelony ny fanotelony de mba niezaka kely kosa alona izana zany satria ny mpanaraka anay zany de am'teny tokoa rehefa ela hoe de nareve de anaiky foana toriana lava taritaritana lava ery amin'ny fitsarana fa de tsy mba hitory mihitsy isoraka aloha zany ny antoko tiako Madagasikara araka nefa nambarana namana Célestin teo hoe efa tsy maintsy hitory ihany ko fa za manokana tsy amin'ny mampanolo-tsaina aloha nanaovako an'le fitoriana satria raha amin'ny mampanolo-tsaina tsy afaka mitory anazy fa amin'ny maha-olo-tsotra ohatran'le nataon'le président Bokotany mba nanao copier-coller le président Bokotany de exactement même forme tamin'iny nitondrako an'le fitoriana amin'ny maha-olo-tsotra de nitoriako mibe ny tanàna takiko koa ny fanesorana azy tsy ho be ny tanàna na Tananarivo ary mino marimarina fa raha maheno an'izany zao ny vahoaka na Tananarivo de mioraka be hoe satria efa atao hoe efa ratsy laza eto Tananarivo ny be ny tanàna no reto zavatra ataotony aminay olom-boafidy reto de mandeha amin'io daholo zany mandeha amin'io andro daholo ary amafisiko ilay namana Célestin teo hoe raha mba te ahitan'izany hoe anahoana fa de narara mafany ty trangy ery amin'ny fitsarana amin'ny tribunal administratif amin'ny zoma zao ity zahay mpanolo-tsaina zany misy folomenan-dazy am'le katsahana esorina ao fa ny be ny tanàna ihany koa dia izay toriko ihany koa ao anatiny ity de tsy maintsy ao satria toriana izy tsy afaka miala ilan-tsony izy hoe ahoana sy ahoana fa de tsy maintsy miatrika eo izy zany miatrika ny fitoriana anazy ao anatin'io raha io ny toriko azy satria zay zao mety alianan'io raha ohatra mantsy ka inona no le argument anao zany le izy mantsy raha ohatra ka le nambara teo zao le fitoriana le filoha Bokotany izy mitovy am'le any be ny tanàna ihany dia arasa aloha hidirako amin'ity fitoriana be ny tanàna ity de zao fitoriako ny be ny tanàna ity de zao le izy zany efa kendrikendreny efa tena atao kajikajy mihitsy de zao zany izy mamaky an'io lalàna io izy zany de ny tena manitona anazy ao anatin'io lalàna io de le terme hoe déchéance fanesorana mpanolo-tsaina zay ny azy ny karoany ao de mijery izy zany ahoana nafahana manala mpanolo-tsaina de ozy izy hoe any afahana manala mpanolo-tsaina de na izy aloha zany miala tsy ho miala tsy ao anatin'ny vovonana na ny antoko izay manolotra azy de zay mahatonga le président Bokotany nanoratra an'io tao na de diso ary satria tanjona de ny anala à tout prix zany hoe amin'ny fomba rehetra raha izay faharoa ao anatin'io daholo zany faharoa afahana manala ny olona iray tsy mpanolo-tsaina de hoe na izy condamné définitivement zany hoe za zany alaiko mihitsy l'exemple anako hoe nitoriana zany be de be le fitoriana fa nitoriana zany zao de le ray zao le vao nandeha tamin'ny zoma teo efa nahasazy 1 million d'ariary tany amin'ny première instance de napekatra appel satria za tsy mahazo voasazy satria raha voasazy de faly be ny tanàna manao baly izy menakavy zay ny tadiaviny satria ny fafahana manala mpanolo-tsaina de hoe sazy raikitra tsy maintsy napekatra appel de niakatra appel tamin'ny firy izy teo 10 octobre teo 8 octobre teo zao le izy de ivaly amin'ny 5 novembre de ny tanjony zareo zany ao anatin'io de hoe io fa sazy raikitra de mialy ty mpanolo-tsaina ty mialy clémence
ao anatin'le fitoriana ao daholo zany hoe ito de nanao diffamation de efa toriana iarina alefanao amin'ny tribunal administratif zany hoe ampifandraisiny zany reo le tanjonao de le fanalana de fahatelo afahana manala de le absence de le absence zao no mitranga aminay mpanolotsaina folo menada zay zany le tadiaviny ao anatin'le izy zany hoe mamaky ny tsy ny masomponina jereny hoe ny lalany eto tsy vita ny fako ery mety misy mbola misy tsy voala anatina tanàna any ny jiro mampimenimena ny olona ny rano tsy be de be tsy mahazo fa ahoana ny afahana manala ny reto be monsieur be resaky reto any amin'ny fitsarana de zay zany ny ataony idirako am'izay le resaka be ny tanàna zao le makasika ny fitoriko ny be ny tanàna ny anatina zavatra mitombina io moa fitsarana ihany manao ny ina moa zany manao ny appréciation ny zavatra apetraka voalohany aloha motif ny triko azy de zao hoe izy de tokony manaja ary manatanteraka ny délibération conseil municipal zany hoe zavatra tapakay nandritra ny fivoriana ny 6-7-8 mai izahay 7 amby roapolo izahay ny team 5 amby roapolo de za nitondra procuration tam'izay nanangatanana roa zany samy mitsipaka ny fandrodanana anireo box teo analakely inona ny antony tonga nanao an'izay de satria reo aloha misy convention mazava zay zany misy convention mazava reo ray zay faharoa efa tao anaty amehantsika tam'izany fotoana zany efa niditra tao anatin'ilay amehana tam'ireny ary le mbola vao niditra mihitsy de tena mbola enjana be le fepetra mbola nisy an'le confinement sisa be tena mbola enjana be tsy mahazo mivoaka ny trano sy mpanolotsaina ilay resaka fandrodana nangataka avianay izy hoe mangataka ny avianareo afahana mandrodana ireo fanorenana tsy manara-dalàna de nangataka koa izy ny fandrodana fanafoanana ny convention standard no lavinay daholo zany inona ny zavatra nitranga nanao be mareny ny arainy rehefa nanao be mareny izy de naninona narodany any le izy dikan'izany zany manitsakitsaka ny mpanolotsaina izy zay anankiray faharoa isan'ny toriko azy ihany koa zany teneniko hoe ny anahy de tena zavatra mifanaraka amin'ny lalàna ary voasoratra ao anaty lalàna naninjehako azy faharoa manarakarak'izay mbola resaka fandrodanana ihany izy de nandrodana ny teny anala mahitsy voalohany ny arrêté nalainy de arrêté osoka rehefa mandray arrêté ana démolition de tsy maintsy mandalo conseil municipal kanefa ny nalainy rery samy rery tany le arrêté de ny soniaviny de inona nampiasainy nandrodanana ny trano teny anala mahitsy tsy manaralasa ho an'reto teo ana sorano 30 jours ozy ry lalàna ao anatin'ny loi 2015-052 amin'ny article 227 alinéa 1 alinéa premier hoe rehefa ohatra ianao zany ka avy manome sommation 30 jours ka tsy misy suite le izy zany hoe tsy manaraka le olona le didinao ny fandrodanana any ianao vao mahazo mandrodana ary le sommation ary mbola misy hoe après avis du conseil maninona tsy nalaina ny avianay conseil municipal hoe androdana riny commune tsy nalalany io zany nareo tsy nalalany mihitsy zay fa efa mandrodana izy de le olona moa zany efa mifampiresaka aminay mpanolotsaina any anaty Facebook any de miteny hoe hoarodany commune zay sisa de any ianao zany vao au courant fa izy tsy napafantatra izy tompoko ny tena tsy manara-dalàna manitsakitsaka hitsakitsahany raisiko ny tenin'ny député Ramboasalama teo Emilien de ozy izy hoe spécialiste amin'ny tsy fanarahan-dalàna ozy izy ty fitondrany ty ka na ny ambony na ny ambany naiza amin'ny atana tohatra rehetra de tsisy manara-dalàna daholo mpanitsakitsaka lalàna reo fa ny mampalahelo zahay le miezaka manara-dalàna indray no toriny any amin'ny fitsarana am'izao fotoana zao antony fahatelo nitoriko azy ihany koa iny moa zany de le resaka hoe iverenako kely le hoe nandrodana izy de tsy nanara-dalàna mba hantoriny reto olona izay na tsiaro tena ho victime izy teny amin'ny fitsarana napetraka tena hoe plainte au parquet mihitsy natao tam'izay fotoana zay fa mandraky ty ny androany za sao efa impiry niakatra nidina fa lehibe ny tanàna tohatra ny mbola tsy niakatra nidina tsy niakatra kory ary tsy niakatra nidina fa tsy niakatra kory fa arirarirany any amin'ny polisy ary marina be mihitsy nambarany mpisolo vava maître Olalary tao anaty tenetrehan'ny fitsarana hoe mody manao soni izy an'le plainte raha resaka fitorina fa izy tsy mipotra izy zany sady tsy mipotra rehefa mitory no tsy mipotra rehefa torina satria anazy ny fitsarana angambany ny eritreriny dia manao zay tany mikibony ny be ny tanàna ao anatin'izay fa rehefa ianao mitorina tokony miatrika ianao hoe mitory ianao no mety tokony tsy mipotra raha ohatra hoe matahotra fa rehefa torina ianao tokony mipotra fony ianao fa izy raha torina fa de io le raharaha tsy mandeha naiza io
Hatram'izao tsika miteny zao ka zay le teneniko hoe misy olona ambony lalàna ve eto amin'ity Madagasikara ity. Zay le faharoa, fahatelo. Mbola nitoriko anazy ihany koa le resaka momba ny MBS. Inona zavatra mitranga momba ny MBS manokana? Fanapahan-kevitra noraisin'ireo mpanolontsaina anay zokiny. Dia nosipatrana io. Momba nosipatrana. Fanapahan-kevitra noraisin'ny fanapahana, noraisin'ny mpanolontsaina zokiny zokinay zany ny hoe omena bay amphithéotique ny MBS. De par une simple note fotsiny de sahany lehibe ny tanàna no miteny hoe isorona le bail. Ahoana moa ny fahefana avy aiza, alalana avy aiza no ahafahana manao an'izany, tsy miconsulter anay mpanolontsaina ny tanàna ihany kory izy ao anatin'izany ary mara very koa le hoe manitsaka lalàna. De tena champion mihitsy amin'ny fanitsakitsahana lalàna ny ben'ny tanàna. Dia ankoatran'izay ihany koa isan'ny toriko anazy de hoe ndraso kely aloha le resaka CMH. Ny CMH de lalàna le fitsipika amin'ny fe zany le hoe fitsipika ifampifeza le eto Antananarivo amin'ny resaka hoe fandikan-dalàna, amin'ny resaka hoe mana rano maloto, tsy manana WC sy ny sisa, de fa nisy lalàna tao, nisy code moa zany iny, nisy fehezam-pitsipika, zay ny azo ilazana anazy. De nisy fehezam-pitsipika le izy de inona zavatra nitranga? Kitihany le izy. Nisy efa nisy montant prévu zany tao hoe ohatrin'ny ariary ny zao na ohatrin'ny ariary ny zao. De nikitihany le izy. De rehefa nikitika an'io izy de tsy maintsy tokony nandalo. Tsy maintsy tokony, tsy maintsy nandalo tao amin'ny tokony mandalo tao aminay conseil mpanolontsaina tanàna. Fa tsy nataony zany. Tsy nandalo tao aminareo zany. Tsy nandalo tao aminay izy. De zany tsy nandalo tao aminay izy. Zany rehetrarehetra zany no kitihany samy rery tany le izy. Io ne le misy ale vovoana alika angalana 10,000 ariary, raha vovoana alikanao tsy voafehanao de anao mandoa 10,000 ariary ery. Nalaza be iny. Nalaza be mihitsy zany zavatra zany. Hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ny sazy ao anatin'io conseil ao anatin'io code municipal d'hygiène io. Zany no apetraky ny ben'ny tanàna. Ahoana moa ny anekenany zany? Efa nisy victime zany ne zao tery amin'ny 6e arrondissement le hoe manavary eny amin'ny arabe de telo hetsy. Tsy tahotra tsena ko polisy moa mapiatra lalàna fotsiny. Asa mampanjaka kolokolo le izy. Aiza raha ny olona ny anavary? Raha malala ny zavatra misy amin'ny 6e arrondissement iny zay raha teo mpanolontsaina avy amin'ny 6e arrondissement. Aiza raha ny olona ny anahan'le vary? Fa tokony mba hoe apetraka hoe mba asivo tsy ohatra na ohatra zany, mba zavatra ohatran'izany zany. Fa de tena atao daholo zay fomba rehetrarehetra angalana vola sy anaovana ny antso zay amponina Antananarivo. Zany rehetrarehetra zany no antony joroanay ary amafisy koa hoe raha nitory aho tam'ty dia tsy nitory amin'ny mpanolontsaina satria ny mpanolontsaina ihany tokoa de afaka manala ny ben'ny tanàna. Fa raha manala zao zay de suspension na 3 mois ihany ny azonay. De ny suspension na 3 mois iny zany rehefa avy eo ny any amin'ny ministère miandraikitra ny resaka fivondrom-bahoaka-paritra zany no mahita rehefa avy eo hoe tena azo ekena ity fanesorana amin'ny ben'ny tanàna ity raha ohatra zany zay kanala. Ko isamizy ihany reoko. Ahoana moa ny anaovanao demande. Fa mandanareo mbola any misy rotona. Mbola eo zany ahoana ozy ny vahoaka an'Antananarivo mbola misy rotona be zao. Mbola misy rotona be mihitsy ny mandanay de nefa ny aty amin'ny atsasam-pepitaona zay misasaka nareo zany zao. Aty amin'ny fisasahan'ny fepitaona iasana de efa katsahana mafy ny fanesorana. Avery koa hoe mety misy iteny mantsy hoe ary anao koa ne zany mangataka ny fanesorana azy. Satria izy mandika lalàna. Fa zahay esorina satria zay alany bika tsy tiany tare. Zay fotsiny tsy fitiavany any tare anay sy mombamomba anay ny itoriana anay fa ny anay tena noho ny resaka lalàna sy fanitsakitsahana lalàna no itoriko azy za manokana. Zay zany le zavatra misy ao anatin'io resaka fitoriana anay fanesorana, fitakina fanesorana sy fangatahana fanesorana ihany koa ny ben'ny tanàna io zany. Eny ary mazava zay fa de ho hitantsika aloha zany ny amin'ny zoma satria afana zany le amin'ny zoma io mbola hiakatra eto Lilia Rafarala misy tiany Clémence Amafisina ve eto ampamarana anazy amin'ny anjaranao. Ny amafisiko fotsiny de tsotra be hoe mitodika amponina Antananarivo hoe zahay mpanolontsaina akory tsy adala, zahay mpanolontsaina ihany koa tsy hoe sanatria avy mivava hoe nanaonao foana na hoe nanitsakitsaka lalàna ka misy mantsy indraindray mety alaim-panahy iteny hoe mety misy antony mahatonareo esorina de tena tonga de itsiko zany zay mety ho fanamariana zay hoe
tsy misy mihitsy fandikan-dalàna nataon'ny mpanolotsaina fa efa natao mihitsy nokendrena ary amafisiko le teneniko teo a io lalàna io de vakiny io fa nijereny ao anatin'io lalàna io de hoe ahoana ny afahana manala anyreto olom-boafidy reto mafisiko le tenenina namana Celestin tsy mbola nisy tao anatin'ny enimpolo taona zao zavatra misy zao ary ity mba tena tiako resahana hoe fanovana no nodradradradraina zahay tradradradrany zahay amavolom-boasary zany ny isan'ny antony nanoanako an'ireo olona reo hoe ametraka fanovantsika tena ho apetrakatsika tena ho filamatra zao Madagasikara zao Antananarivo tanànatsika Antananarivo tsy maintsy mandroso Antananarivo mandroso ve amin'ny alalan'ny fanesorana ny olom-boafidiny zany ve nokatsahany be ny tanàna ny Andriatsitoaina ho apetraka eto amin'ny Antananarivo ity satria zay le sary zany hoe le slogan apetraka ihany fa le tanjona teo anatin'le izy de anatin'ny le trezana sy ny didi-jadona ny tiana ametrahana an'ilay fitantanana ny tanàna ka tsy afaka ny anaiky an'izany na ovinana ovina izahay ary amafisiko hoe zay de vonina iady sa zay ary iady hatramin'ny farany ho amin'ny fampanjakana ny tany-tandalàna ary averiko le niteneniko hoe tsy ireo olona reo mihitsy no ametraka an'le tena fanovana eto amin'ity Madagasikara ity fa lainga na fafy ny vahoaka izany fametrahana fanovana izany raha ny zavatra hitatsika iarahantsika miaina amin'izao fotoana izao eto Antananarivo sy manerana Madagasikara mihitsy Isaorany Clémence Nirina ny tondran'izay fanazavan'izay everina fa dia nafahatsika nahafantatra zavatra maro indrindrandrindra nanjavozavo tany ambadimbadika tany ny fivanianany teto anatin'ny Miara Manonja satria zay tokoa le hoe Miara Manonja ny Miara Manonja dia mampahafantatra ny zavatra tsy feno zay hoe tokony ho fantatsika zany ka dia iny resaka noetiny iny zany dia everina hoe mba nahafantarantsika zavatra maro elana amin'ity le hoe ono sy elana amin'ity le atao hoe zavatra mandeha ho azy ity ka dia izay ny fanazavana noetiny efa eto Lilia raha faralahy izay mpanolotsaina ny tanàna na Antananarivo ihany koa izy eto amin'ny Miara Manonja izy zao indraindray izy eto indraindray izy any amin'ny fandarana hafa fa dia vahiny ny Miara Manonja zany Lili raha faralalo amin'izao fotoana izao voafita amin'ny alalany tiako Madagasikara izy amin'ny mampanolotsaina ny tanàna azy fa miarabany Lili. Miarabanao Rina Rabe Mananjara voninahitra lehibe tokoa ny rano aminao ato anatin'ity fandarana ity miaraba manokana nareo vahoaka rehetra izay manaraka ity fandarana ity na amin'ny alalan'ny MBS radio sy ny télé amin'ny alalan'ny radio Mada ary amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa dia fifaliana ny afahana mizary afantaran'ny vahoaka ny zava-misy marina mba tsy hainona lakolosy tokana afantaran'ny vahoaka hoe aiza ny faritra sy toerana tokony hiandanina manoloana ny trangan-javatra toy izao. Ya, ka zay indrindra na ny inareo zany eo anivon'ny conseil municipal na ny any amin'ny mpanatanteraka ihany koa dia samy hoe voafidy mbahoaka dia mitazana zany le vahoaka an'Antananarivo amin'izao hoe ahoana zany ny tena fandehany ity raharaha ty zany zao misy resaka fitoriana sy ny sisa fa ao anatin'izay rehetra zay le fiainana Antananarivo amin'ny ankapobeny mihitsy mba tiako anontaniana ny Lili hoe arakaraky ny zavatra izay natenaina sy nampanantenaina ny vahoaka an'Antananarivo ve no misy amin'izao fotoana izao efa misasaka ny fitaom-piasanareo araka ny teneniny Clémence teo dia angamba kosa efa azo lazaina hoe afaka mitsara amin'izay kosa ny olona hoe ahoana kosa zao fa raha ny fahitana azy aloha dia hafahafa ihany aloha anao nilaza azy ya misaotra anao amin'ilay fanontaniana Rina manontany moa ianao hoe araky ny nampanantenaina ve dia hovaliko avy hatrany aloha fa za manokana dia natolotra tamin'ny alalan'ny lisitry ny tiako Madagasikara ialako tsiny tsy hoe teny anavona sanatria ny vava fa tsy dia liana loatra tamin'izay fampelezan-kevitra nataony satria efa fantatro ihany hoe manahoana ny volomboasary sy ny mpiaraka aminy zany hoe raha ny planina sy ny tetika asa izay nikasaina natao niaraka tamin'ny candidat antoananay tamin'izany no antaninao mety anakambara fa hoy ianao hoe nampanantenaina ny zavatra fantatro fotsiny dia zao nampanantena ny level ranony arivo izy ary raha mba sendra nijery tamin'ireny fotoana ny fampelezan-kevitra ireny dia hozy aho hoe ivadika paradisa le Antananarivo raha izao no mitranga fa ny zava-misy aloha tsy andeha lavitra fa ny tambazotra serasera no jerentsika Rina vao tamin'ity herinandro ity
no nasehon'ny olona rain'le anana sy legioma kely mba amidiny vahoaka majinika atsipy any anaty camion ary mahatonga ny olona manontany hoe na de farafakely ny ara ve raha tokony saziana sy faiziny reny olo reny raha atao ao anatin'ilay tsy manara-dalàna mba farafakely ny entany tsy tokony ataon'izao fa nde ho zaraina sa omena n'iza zany sa omena ny biby ve ny entam-barotra le olona zay indrindra raha misy mantsy ny tena vahoaka zay ataoko hoe nandany nampandany sy ny fidy an'izy ireo de ireny vahoaka madinika ireny zay nanantena fanivana araky ny tenin'ny Clémence rariny rina teo le fanivana tena misy rina fa saingy zao fanivana empira miaratsy zay ny tena zava-doza ary efa miatraika ny anaty vilan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra miresaka ianao resaka hoe araky nampanantenaina ve fa zany rina miteny aminao fa midina ny anaty fiarahamonina fa zava-doza ny lalana ary indrindra zay tena mariaka eto satria mifanohatra milazaina kosa le atao hoe dradradradraina ao anay eo anivon'ny filan-kevitra ny hoe tsy manome lalana mahakasika ny fanotorana tany tsony sika nandromble fa mandany ianao midina ny anaty tanàna zahay moa de anaty tanàna ary zahay ao anaty tanàna de misidentifie aminay ny vahoaka zahay le mahatsapa sy mahita ny zavatra iainany vahoaka fa vo eo alohany andanako amonjy an'ity émission ty any misy ponina ny resaka tamiko de zao ny resaka le raha matoa hoe tsy fantatro tsony zay tranga raha milatsaka eo ny orana fa ho lozany azo atsika eto Antananarivo teny aminao aho hoe araky ny nantenaina ve mazava be ngamba raha fitina mifanohatra amin'ny eritreretina sy nampanantenaina ary tsy vaovao loatra moa zany raha politika nresantsika fa ny fitondram-panjakana sy zay miaradia amin'ny rehetra no efa zatra manome fampanantenana tahaka zany zay efa fantatra meloa hoan'ny mandinika fa tsy ho tanteraka akory fa fampandriana adrisaka de miverina ty amin'ny vahoaka n'Antananarivo tsika rehetra hoe aleo mandinika sy misaina tsara melohan'ny isafidianana indro mahita maizina ohatrany tsy ho toizako le izy fa tena raha be raha toka zay foana ny zavatra iainana eto anivon'ny tanàna sy ny firenena ny aty amin'ny vahoaka zay fanareo ao maheno zahay mpanao gazety maheno ny olo-pirenena hoe misy tsy mahazo carburant ny sasany ny sasany no tao mahazo ihany manao délibération nareo tao misy an'izany hoe vote secret misy teny ohatran'izany zany mivoaka ao aminareo ao de mivoaka aty ivelany ity ahoana momba an'izay zany hoe le fiainanareo anatiny ray ary tena misaotra anao mihitsy amin'le fantanina zao mantsy ny olana arina mahita ny fandehan-kevitry ny olona ny amin'ny tambazotra serasera zany de mandinika lalina hoe mampalahelo tokoa le vahoaka fa tsy mahalala ny zava-misy ao anaty trano ka fotoana zao ary isorako be deabe ny fandarana toy ny afatsika milaza hoe inona moa ny zavatra tsy fantatry ny olona zava-misy marinao raha feheziko amin'ny teny foy de zao hoe feno fanapara-pahefana eo anivon'izany filan-kevitra izany ary feno fanjakazakany mpanatanteraka milahatra amin'ny fahefana ao amin'ny filan-kevitra zany tadio tsara ny lalàna zay indrindra ny tiako tenenana hoe ny lalàna de milaza mazava fa tsy misy akta afaka ataony mera afaka ataony mpanatanteraka rehetra raha tsy mandalo aminay filan-kevitra fa miteny anao fa raha ataontsika ny lisitry ny zavatra rehetrarehetra nisy teto amin'ity tanàna n'Antananarivo ity de vitsy lavitra ny nangalana fankatoavana aminay mitaha amin'ny zavatra atao tsy misy fankatoavana raha isiko ohatra kaiky be zay namana Gotliba moa nandray an'le izy ho vazovazo zarintenany fa namperitreritra hoe eto no asandratra ozy atambatra ny mofony zao tontolo zao arak'ilay takela bigoava be zay nipetraka atao marina fa nisy firesahana kely an'iny tamin'ny fivoriana farany saingy information fampahafantarana no natao rina fa tsy fangalana fankatoavana de manontany teny ianao hoe inona tokoa moa zany moa no tokony olany mba manana ny sanganasany sy ny talentany ange mipanakanto hoe sehatra io andao fa tsy mampanino zany fa ny zava-doza rehefa tena nijerenao le izy le fehezanteny aloha de hitako efa mifono zavatra hafahafa mialatsiny hafa ho an'izay manapaiza manokana amin'ny fandikanteny ny traduction hitako misy fehezanteny tsy tena mirafitra tsara mamperitreritra ary le hoe eto isika dia affirmation mihitsy le zavatra tena ny fahitako an'io fehezanteny tamin'ny teny vahiny ny terenana dikateny malagasy fotsiny tsy any loatra le olako fa le olako ao anatin'le izy rina de tsy angatahana fankatoavana nefa rehefa jerevanao ny fototra ilay takela-by tena ohatrany misy fondation mafy de mafy eo zany hoe tsy zavatra mandalo io fa zavatra hatra santionany zany faharoa maninona no miteny aminao hoe fanapara-pahefana ny zavatra misy ao efa ny ainanay mpanolotsaina ny hoe anatina fifidianana de misy ny séquestration ana mpanolotsaina tereny zahay tsy azo avela ivoaka ny trano zay ny tavavoaka tsy mahazo miditra ary nisy vanimpotoana raza raha tsy haroany reny namako mpanolotsaina Clémence rariny teo tamin'izany fotoana zany fa nisy mpitandro ny filaminana mihitsy ny ambana nay tao ohatry ny sanatria gadry zahay nefa ao anatin'ny fotoana anehoana hevitra lay vahoaka n'Antananarivo mametraka fitokisana aminay isolo tena azy ary aneo ny safidy ny anatin'ireny délibération samihafa ireny fa izay indray no giazana tohatry ny tena hoe atao tsindry azo lena ny resaka vote secret ianao teo tena mampalahelo ao anatin'ny lalàna 2014 020 misy foana
ny fotoana tsy nisiny aza ny tsy fantatra hoe ray ve sarorana isy fa ny azo antoka farafakely ny 5 ny fanapakevitra ny raisina de vote secret ary eo indrindra no tiako resahana aminao rina hoe tena misy zavatra tsy milamina ao ambadika ao satria zao ny zavatra atao amin'ny maizina sy miafinafina zavatra tsy mazava za raha mazava ny ataoko tsy mahamenatra mihitsy miteny hoe za de tiako Madagasikara za manohana an'izany ary zao ny ato-pijoroko fa rehefa za zay ny miafinafina aza tenenina n'olona hoe ty mahamenatra ala izy tiako lazaina anao ny zavatra atao anaty maizina zavatra tsy mazava fa mi-insista mafy zareo ny amin'ny fanaovana n'io vote secret io ny andinin-dalàna voalohany larana voalohany fehezanteny voalohany ao anatin'ny lalàna de milaza hoe normalement ny fifidianana rehetrarehetra de atao amin'ny alalan'ny tsangatanana fa kosa rehefa misy mangataka ny ankaragna amby izay raha apa-efatry ny mpikambana ny mangataka iny dao atao vote secret de azo ekena ny vote secret fa ny loza irina raha be manantsara de izao hoe isaky ny mandeha ny délibération de misy manangatanana foana de misy ankara foana mitalao mangataka ny anaovana vote secret inona ny antony zay le teneniko hoe katsikatsi politika maloto hoe tsy mety tsy fahazakana demokrasia hoe Clémence Alarinirina teo ary ombako manana mihitsy satria zao ohatrany tsy zakany saina mihitsy hoe mahita hoe mety misy olona manana hevitra mifanohatra amin'ny anao ary le olona manana hevitra asony vahoaka ny Antananarivo fa zao loza be raha sanatria ka tsy lany le hevitra zampanatateraka te anao letrezana amin'ny zavatra tiako atao de mitady ny fomba maloto rehetrarehetra ahafahana manao an'izay vote secret zay zany zavatra any mitranga atao efa nisy fotoana zay ny teny hoe raha mbola ataonareo vote secret io de ivoaka zahay fa tsy rarahany toizany foana le izy toizany foana rehefa lasa fiomehezana angeo amin'ny filan-kevitra rina raha be mananjara hoe izy indray zao ny anangatanana androany hiteny hoe araky ny lalàna mo tompoko dia zany ny zavatra misy ao anatin'io filan-kevitra io fa telo tena narary izy ty ary mampalahelo anahy de zao ny fanaovana be marenina manoloana ny zo zay anananay mpanolotsaina fanaovana be marenina iresaka an'le solika rehefa aveo fa melohan'izay de iresaka aminao hoe lalàna de mamaritra mazava fa zonay mpanolotsaina rehefa mihoatra ny atsasa manila izahay ny mangataka session ihany ko zany hoe manana fahefana zay mangataka session zava-misy de zao ampy anisa tsara zahay 20 maro anisa nanao fangatahana angataka session fa de nolavina trany inona ny antony satria ao anatin'io de milaza mazava zahay hoe andiniana farafakely ny indroa aloha ny tadidiko de efa nangataka izahay satria lay ordre du jour angatahanay de hoe andiniana ny raharaha anatiny fa inona moa no mampatahotra miperse ao anatin'le fery inona moa no mampatahotra mody anakipina maso fa tsy ahafahana miatrika hoe misy zavatra tsy mandeha ao amin'ny filan-kevitra ao misy zavatra tsy milamina ao roborao-maritra reo fa tsy misy tsy zavatra atao ny tena marina ny borao-maritra ny tokony miaro ny fahaleovan-tenan'izany filan-kevitra fa ny anay ny borao-maritra de mpiara-miasa akaiky amin'ny mpanatanteraka ary de pasoara zany ny fandehan'ny filan-kevitra eto Antananarivo amin'izao fotoana izao fa rehefa niteny zahay hoe angataka fivoriana zahay maro anisa 20 anatin'ny 5 andiniana ny raharaha anatiny de negativa hatrany ny valiny hatramin'izao tsy fantatro Clémence Alarinirina na efa nanatrika fivoriana fa za loatra eto mbola tsy nahatsiaro mihitsy hoe iny fa mba nekena faharoa ao anatin'ilay vomiera ny tsaratantana sy ny ady amin'ny kolokolo moa ny tenako de ny vomiera de efa imbetsaka ny nangataka an'io hoe atsofoy anaty ladinika tompoko ny fandiniana ny raharaha anatiny fa tsisy mihaino tiako tenenanao rina de zao hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra tiako atao za-panatanteraka ny tianao atao de afaka atao ohatrany tsy misy zay lazainao zany ny zavatra iainanao verina any amin'le carburant tsika lay solika sekala io tsy sekala moa lay izy fa misy an'ilay karatra fanilo fanilo de ao anatin'iny no arotsaka ilay solika anaby resaka moa izy ty satria misy olona zany de rehefa mizahatra resahanao de zay lafiny tiany ho hita ihany no jereny fa tsy lay lafiny marinao anatin'le izy fa le tena tenenina eto za manokana rina teneniko anao tsy hoe miady varotra hoe tatiany solika ko hoe zoako iny fa hoy aho hoe aza manao fitondram-tanila raha hitondra olona aza manao fijery ohatran'izany fa tsy mety satria 5 ny mpanolotsaina any anaty tetibola apetraka mazava tsara ty tetibola ty fa manino ty solika ty miakatra be ka ao anatin'io ange ny solika ao anareo 5 isam-bolany ay nanazava tsara an'izany ny tale zay mpamokany zany solika izany fa ny zava-misy rina aty aoriana de gaga ny tena mahita hoe misy namanareo ange maka solika de gaga zay dry de nisy fotoana moa zay Clémence Alarinirina tao anaty fandarana sahilazy zao mahazo farany ary ndao ataontsika mba ho fantatro ny mpijery sy mipeny volana me ngamba volana me efa bolany zay tsy nandray zay ngamba ny mahalaza azy kokoa Oktobra, Septambra, Août,
juillet volana jona zany no nandray farany an'izany tsy any am'le nandray sy nandray ho any olako ao anatin'le izy fa hoe maninona no samy mpanolotsainao de misy omenao misy tsy omenao tsy nisy an'izany mihitsy ao anaty lalàna milaza hoe ka de zay tiako misy omena mazy ihany zany tena misy ary ny teny mihitsy ny be ny tanàna no ny teny tao anaty fivorianay hoe za manokana de zany manana fahefana hoe iza no omeko sy tsy omeko ary ianao Clémence mo tam'izay voatondra mihitsy ianao aloha de tsy omeko anao de za moa zany fantatra hoe efa anatin'le tsy mahazo ny tiako lazainao anatin'le izy hoe zay toe-po zay no izy hoe zany ve azo apetraka ho ray aman-dreny tena hitsinjo ny vahoaka madinika rehetra tsy akanavaka ve zany fa nareo vahoaka reo koa range de ty misy tiako misy tsy tiako tsy lazako aminao hoe amena lalana malalaka ve ny vahiny toy ny karana anototra tany etsy seroa fa ny malagasy kely firy zay ny ravatrano resaka nala mahitsy tsika teo resany Clémence rary ny rina miresaka tsika ny fanotorana tany etsy seroa zay tena hoe any aminay de misy fanaparapahefana tsy ho teneniko anao le toerana hoe za ianona ka tsisy makitika anahy eto zany fa anaty de manontany tena zany de le vahoaka madinika nefa amin'io de mijaly fadiranovana tsy misy zavatra miantraika aty amin'ny akory de hoy hoe olona ohatr' zany ve rina rabe mananjara afaka apetraka ho ray aman-dreny misy ny fomba fiteny ake de izao hoe ny zavatra ataonao eto anivon'reto filan-kevitra reto ihany de fahitana taratra zany ny fomba considérenao andreo vahoaka n'Antananarivo zay voafitaka satria nanantena zavatra hafa tena azo fanovana tokoa fa fanovanao amin'ny ratsy kokoa indrisy eny ary efa mandehany ny fotoanantsika ilelira farala moa zany no mivahiny eto zao eto amin'ny Miara Manonja ary dia fiainana Antananarivo no nyresahany teo mananjo afantatra an'izany isika menakafy satria tsy hoe mponina Antananarivo fotsiny sika fa vahoaka mandohetra ary mananjoa afantatra ny fomba izay hitantanana an'izany renivohitra Madagasikara izany meko minitra vitsy ary lilia amarananao azy inona ny atao hoe afatra tianao apetraka ho an'ny vahoaka n'Antananarivo sy ho an'izay tompona andraikitra isan-tsokajiny voalohany aloha de mitodika amin'ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra izay nandrotsy sabato ary nifidy anay izay de tsy olom-botendry fa olona nofidiana ary mankasitraka manokana andreo vahoaka maro be izay mandefa afatra aty aminay milaza aminay hoe ao an-damosinay ianareo ery lehibe reny satria izao hoe raha misy ny olona manana fahefana analanay amin'ny toeranay de ianareo nametraka anay tamin'ny toeranay ny zavatra mahafaly ary mahavelom-bolona de mafy aza ny ady atrehana mafy satria ao anatin'ireo folo reo de izay sy Clémence rery ny vehivavy ny valo lehilahy avokoa fa mandinika le izy hoe maha-olombelona mety hoe mafy le izy fa hoy hoe tena hery lehibe ny hainona hoe le vahoaka ny fidy ianao mametraka fitokisana tanteraka aminao ary miteny hoe ato an-damosinareo zahay todika aminareo anivon'ny fitsarana misahana ny raharaham-panjakana na ny tribunal administratif de hoy hoe raha toka ny vahoaka ny fidy anay no lasa isoloanareo tena handray ny toeran'izy ireo zany ianareo zao amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisinareo matokony fahendrenareo ary mino fa olona afaka mandinika sy mamakafaka ny eo anivon'izany tribunal administratif zany fa tsarovy anefa fa ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisinareo de mitodika any aminareo ny mason'ireo vahoaka rehetra izay nandrotsabato ho anayreo satria de andraikitra izay tokony sahanina izy ireo no isoloanareo tena ka andraisanareo an'izany mitodika amin'ny ministry ny fitsarana izay fantatro fa tokony maharaka tsara n'izao zavatra izao matokony fahendrenao mijery akaiky ny zava-misy ampanjaka ny rariny sy ny tsy hitsy ny eto amin'ity tanàna n'Antananarivo ity ho amanokana de izao hoe fijoroana amin'ny fahamarinana no antony anaovana antso-jay ary mahatonga ao anatin'ny olisitra io fijoroana amin'ny fahamarinana everiko fa zany fahamarinana zany de miandany amin'ny fahazavana miandany amin'ny maha-kristianina de raisiko avy hatrany ny soratra masina hoe izay mamerina maro amin'ny fahamarinana de amirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay tory mino arina fa ho tahaka ny volamena latsaka-mbovoka na de ho sorana fotaka raha tsy maintsy amiratra ny fahamarinana zany ary marina fa mpanolotsainy tanàna miady ho ny vahoaka n'Antananarivo ary zay no itodiako amin'ny tribunal administratif hoe saino nio fakafaka ao tsara zay tena rariny sitsiny amin'ny fanapahan-kevitra ho raisinareo fa za manokana mpanolotsainy tanàna fa izao kristianina aloha vao mpanolotsainy tanàna ary raha toka ny fijoroako amin'ny fahamarinana no anaovana antso-jay efa raha mifanesorana tsy ho mpanolotsaina de hoy hoe tsy ho voavidy volana ovinana ny fahamarinana ijoroako ary tsy ho atakaliko ny reharesy voninahitra na everin'ny olona hoe zany angamba no ifikirako tsy mifikitra amin'io fa niady ho an'ny fahamarinana hiadanany vahoaka rehetra ny tanjona ao anatin'izay ka tsy lilira faralahy velively
no hivadika ny fahamarinana na hivarotra ny fanahiko amin'ny zavatra tsy araka ny tokony ho izy a fa matokisy ianareo vahoaka n'Antananarivo fa ijoro zahay ijoro ary mintsy manateny sika fa hampandresin'ny fahamarinana Andriamanitra zay azo antoka fa miandany amintsika ao anatin'izao ady izao. Eny ary izay no namarana ny fandarana Miara Manonja tamin'ity indray mitoraka ity a isaorana ianao a naharitra hatramin'ny farany izany fa namana faniry mo eto akaiko eto a mbola mananjavatra amafisana kely ao anatin'ny minitra vitsy ny tia nambara fotsiny dia ny hoe ny renivohitra ny firenena anankiray ny fiainan'ny renivohitra ao anatin'ny firenena anankiray dia azo hitarafana ny fiainan'ilay firenena ray manontolo faniry. Isaorana ireo mpanolotsaina ny tanàna zany zay ny vahiny teto amin'ny fandarantsika ty maraina ty rina dia Andriamatoa Celestin Clément Sarary ny rina Lili Rafarala makasitraka ny solombamoaka ny Madagasikara ihany koa tsika Rambosalama Emilien zay ihany vahiny niaraka tamintsika teo zany mbola isy moa ny fanazavana satria ny ho an'ny bureau-ny antoko tiako Madagasikara anjarany konfolo anosipatrana dia hanatanteraka fivoriana ihany koa izy ireo mbola tanteritsika izay ho an'ny fandaram-potoana zany ho an'ny rapitsy fa ny vaovao mafana be rina amin'izao fotoana itenenantsika izao zany dia misy ny fitokonana ataon'ny mpianatry ny ENS Peflo zany ery Peflo Andavamamby ery ary tapaka ny lalana raha ny vaovao izay voaraintsika izy ireo dia mitaky ny verena ny fampiarana ary hamahana ny olana eo anivon'ny fampianarana mbaratonga ambony zany raha ny fitokonana zay ataon'izy ireo misy ny filanjana sorabavety ary misy ihany koa ny fibanana izay lalana izay mifanaritra amin'ireo mpitandro ny filaminana zany reto mpianatra ireto raha ny vaovao io ny sary hitatsika zay alefa ny namana zany araka ny vaovao eny Peflo Andavamamby eny etsakilan'izay etsandanin'izay dia ireo mpampianatra mpiarika ihany koa zany ho an'ny eto anivon'ny tanàna zay ato anatin'ny Antananarivo dia mametraka ny amin'ny hoe raha tsy voaloha ny indemnité an'izy ireo dia tsy verina anatin'izay fampianarana izay dia mbola andrasantsika zany ny toy an'izay raharaha rehetra izay isika moa dia miezaka ny mandefa ny vaovao zay mifanaraka amin'ny zava-misy rina arabe mananjara arak'izao hitantsika amin'ny fahitalavitra izao ry mpiasa eny anivon'ny station de pesage ihany koa na reo mpandanja fiara zany tahaka ny tany fiara vaventy camion sy ny sisa na Ambomalaza na ny etsy Ambatolampy dia manao ny fitokonana koa satria efa fidy volana izy ireo tsy naharay karama rina rabe mananjara akoatran'izay dia fantatra ihany koa fa mbola miantso vonjy mafy ary mitaraina reo entreprise zay nanao ny fikojakojana ny lalana marobe zay misy eto Madagasikara na lalam-pirenena io na lalana zay ahafahana mifamezivezy eny anivon'ny faritany sy ny faritra eny satria mbola tsy naharay ny volan'izy ireo efa hoeritaona mahery zay ary misy ny marary misy ireo ny zakany tsy fidina vokatra zay tsy fahazoana ny vola izay ary misy ary ny efa ny varim-pananana vokatra zay hoe fahampitehana satria dia nampiasa vola tao anatin'ireny fikojakojana ny lalan'ireny kanefa dia entreprise marobe manerina Madagasikara mbola tsy nahazo izay lela vola izay vaovao mafana avokoa zany rina arabe mananjara ka anairantsika ny sehatra rehetra hoe zany ny zava-misy fa tsy araka ioeraoera mandeha sy ho propagande melomy fotoana mandeha zay andany imboletsero io nefa ny vola zay tokony hositrahan'ireo mpampianatra ny vola zay tokony hositrahan'ireo manao ny fitsarana fanadinana sy makany an'ireo mpianatra ary ireo mpanao asa samihafa entreprise zany sy ireo mpiasa zay manana andraikitra amin'ny fanjakana dia tsy voaloha ara-dalàna dia izy tsika hoe lanin'iza ny vola makaiza ary ny vola mandehandeha rehetra rehefa anaovana oeraoera rehefa anaovana propagande melomy fotoana ve dia mahita vola ny fanjakana fa rehefa mandeha any amin'ny lalana tokony hitsinjovana amin'ny mpiarabelona manao asa fampandrosoana ny vahoaka dia tsy any amin'izay lalany zany vola rehetra izany manaramaso dia manaramaso ny vaovao tsika eto amin'ny Miara Manonja rina arabe mananjara ary ho tanteritsika izany araka ny fivoarany vaovao isan'andro akoatr'izay rina dia miverintsika amin'ny zavatra anambarana ireo mpanolotsaina zany hamaranantsika ny fandarana amin'izao maraina zao satria ny hetsika lehibe ataon'ny mpanolotsaina ny tanàna isy folomena-da zany nambarany Clémence sy Lili teo ary Celestin fa hiatrika izay fitsarana zay amin'izao dia réciproque zany io
eo amin'ny fitsarana zay ataony eo anivon'ny fitoriana moa zany fangatahana fanesorana ataony eo anivon'ny fiadinany tanàn'Antananarivo amin'nisy folomena-ta fa eo ihany ko le fitoriana zay napetraka Clémence Rarinirina zay hanesorana anga be ny tanàna zany mafana zay raharaha zay eny anivon'ny tribunal administratif ary zany no tokony hanaitra ny sainy vahoaka malagasy zany no tokony hanaitra ny mponina atao anatiny ty tanàn'Antananarivo ty ny hanarahana ny vaovao ary ahafana ihany ko maka hery satria lehibe de lehibe ny hery hoentiny reto mpanolotsaina ny tanàna ireto miatrika ny ady atao anatiny zany commune urbaine Antananarivo zay nampanofinofisina ho paradisy amin'ny lafin-javatra maro zany kanefa tsy arak'izay nampanantenana ny zava-misy ary mbola ny fanenjehana olom-boafidy ary no atao lahara-pahamehana roa taona ateorina zay hoe fahazona ny andraikitra eo anivon'ny tanàn'Antananarivo izay tsarotsika rina rehefa nisy ny raharaha zay nitoriny ny fanjakana n'Andriamatoza José Ndreny Wilson tamin'ny fotoan'andro na Zozekely dia nirotra maro ny vahoaka teo amin'ny tribonaly Anosy nanohana an'izany satria hoe nisy fahafahana tsy mety eo, misy demokrasia voahitsaka eo ary misy olona zay anaovana zavatra tsy andrarina eo tamin'izany fotoana zany tsarona fa dia ny fitantanana ny président Zafy Albert ta io fa lasa korazana no nitondra tamin'izany fotoana andrany ary tsarotsika tsara fa nisy ilay fijoroany ny SFFF tamin'ireny fotoan'andro ireny ka notoriana Andriamatoza Zozekely satria nisy ilay fionany tamin'ny président Zafy Albert de izy zay tsy nety nandray tanana tsy nety nanasa tanana de nisy fitenenana hafahafa tamin'izay de nivadika zay lafin-javatra zay ary de tonga maro ny vahoaka teny amin'ny tribonaly Anosy nanohana any Zozekely tsarotsika rina tamin'ny 1924 tanoany rehefa nisy anko ny etsika nataon'ny mpanao gazety dia nisy faneho-kevitra nataona mpanao gazety mirahalahy dia nisy ny fampiakarana ny raharaha teny anivon'ny tribonaly ary dia notazoma reo mpanao gazety mirahalahy tamin'ny lahatsoratra zay navoakany tamin'izany fotoan'andro zany de nietsika ny mpanao gazety dia nitondra akanjo fotsy de soratra mainty hoe liberté de presse bafoué na hoe vohitsakitsaka ny zo ny faneho-kevitra raha ny nambara tamin'izany sy ny asa fanaovan-gazety dia tonga maro ny vahoaka rehefa natsony reo mpanao gazety hifanotrina aminy ao anatin'izany hoe fahafahana sy fahalalana sy demokrasia zay ka raha ty lafin-javatra ty zany raha ny fanazavana netinisy telo menadady eo Rina Rabe Mananjara de zay fahafahana sy fahalalana sy demokrasia indrindrandrindra ny endriky ny lalàna akapobean'izay mihitsy no vohitsakitsaka misavoritaka ao anatin'izao ary fikendrena olona zay mety manelingelina ao anatin'izany tanàn'Antananarivo zany ho an'ny mpanantanteraka dia zay no antso-jay mahazo azo folomena-da amin'izao fotoan'izao ary mahatsapa ihany ko hoe misy tsy mety ny fandikan-dalàna misy tsy mety ny hitondrana ny tanàn'Antananarivo amin'ny alalan'ny fandikan-dalàna zay ataon'ny mpanantanteraka amin'ny alalan'ny be ny tanàna de mitory ihany ko ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina ka zany rehetra zany ilaina ny fanotrona antsika vahoaka n'Antananarivo marobe tsy hakanavaka ho amin'io sma amin'ny fiatrehana ny raharaha-pitsarana eny amin'ny tribunal administratif io zay maraina moa no isiny zay etsika lehibe zay amin'ny raharaha-pitsarana mila hery reo mpanolotsaina ny tanàna reo mila ny fahatongavantsika maro hifanotrina azy reo satria dia miaro izay tombotsy ny vahoaka zay miaro izay mahasarobidy ny tanàn'Antananarivo sy ny fiarahamonina ary ny asa manodidina ato anatin'izany tanàn'Antananarivo zany izy folomena-ta ka anaovana izay antso izay hifanotrona antsika fa tsy ho avelantsika irery reo mpanolotsaina folomena-ta Rina Rabe Mananjara eto ampamarana mifandraisako fitenenana dia mitoy ihany ko ny etsika ataon'ny cellule de crise amin'izao fotoan'izao Rina zay miaro zay asiny ny asa fanaova gazety sy mpanao gazety zay ka misy moa ny valandresaka tanterahan'izy ireo androany efa mandeha zay valandresaka zay fa raha pitso dia ivahiny eto amin'ny fandarana Miara Manonja zay eto amin'ny MBS sy ny radio manda radio Mada indray zany i Fernand Selo zay anisany zay
mikarakara sy manetsiketsika izany cellule de crise izany hiresaka hitontolo ny asa fanao gazety sy ny mpanao gazety ray manontolo sy ny antipijoroany cellule de crise satria efa manantona ihany ko lay fikasana hanatanteraka an'izay fifidianina eo anivony braonio lavitry ny mpanao gazety amin'ny fahaenina amby folo ny volana oktobra zay Rinarabe Mananjara dia hiakatsehatra etonay zany i Fernand Selo Rapitso Alarby hiresaka momba ny tontolo mahakasika ny serasera amin'ny akabean'ny Rinarabe Mananjara. Iny ary dia izay no namarana ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity ny mamy atelemo ny mangidy aloavy izay ny fahendrena malagasy isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany raha mipitsandray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.